Miarabantsika izay mijery an'ity fampianarana izay atokana indrindra ho amin'ny momba ny antsoina hoe hira fidirana. Satria ankehitriny be da be ny fidirana mandeha, be da be ny hira mandeha, mpanakanto mihira fidirana dia ho fanazavana hoe inona ny antsoina hoe fidirana araka ny tenin'Andriamanitra. Ny anton'ity fampianarana ity ihany koa tsy hoe akory ho fanakianana be fahatany fa ahafahantsika mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra ary noho ny fitiavana an'ireo izay olona mety tsy mbola mahalala hoe inona ny antsoina hoe fidirana. Mbola tsy mahalala ihany koa ny sitrapon'Andriamanitra na koa hoe mbola tsy mahalala koa ny aiza ho aiza Andriamanitra, ahoana ny famasinany, ahoana ny fahamarinany, ahoana ny fitsarany, dia manao fidirana araka ny eritreriny. Fa jerentsika tsara fa tamin'ny Mosesy hanamboatra ny tabirana kely mivoaka avy tao tany Ezipta, dia izao no tenen'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Exodosy misy an'izay hoe aoka ho izy mba hatao tahaka ny izay ireo zavatra rehetra, endrika an'ireo zavatra rehetra natoroko anao tany an-tendrombohitra. Avy taiza io ao an-tendrombohitra, aiza io any an-danitra. Izany hoe modelin'ny tabirana kely no modelin'ny fanompoana, modely rehetrarehetra izay ao anatin'ny tabirana kelyn'Andriamanitra tsy misy mihitsy avy tao Ezipta na ny ray aza fa avy any an-danitra. Dia tahak'izay ihany koa ny fivavahana ankehitriny, ny hira ankehitriny, ny vavaka ankehitriny, ny fihetsika ankehitriny, ny fitafy ankehitriny, tsy misy mihitsy zavatra avy any Ezipta fa tsy maintsy zavatra avy any an-danitra. Dia alohan'izay mety hiteny koa ianao ngamba hoe mety tsaratsara na ohatr'izany. Voalohany indrindra tsy fitsarana velively, tsy fitsarana mihitsy fa fampisehoana amin'ny fahamarinana araka ny tenin'Andriamanitra ary ny fahamarinana manotoana. Be da be ny olona tsy mahazaka amin'ny fahamarinana. Jesosy rehefa nitory ny fahamarinana dia tsy zaka amin'ny fariseo dia ohatr'izay ihany koa mety hoe tsy ho zakanao ngamba ny zavatra ho tenenina na zavatra ho toriana fa tsy hoe fitsarana. Misy fotoana ara Paola ny teny an'izao mihitsy eo amin'ny Koritiana izy dia miteny an'izao hoe Koritiana toko voalohany andiny fahadimy, Koritiana voalohany toko fahadimy andiny faharoa ambin'ny folo manao an'izao hoe fa aoka izy ny tsara ny any ivelany tsy ny ao anatiny va no tsarainareo fa ny any ivelany dia tsarain'Andriamanitra hisoro aminareo ilay mpanao ratsy. Inona ny tiany Paoly tenena amin'izany? Nisy fotoana nisy tsy fahamarinana be da be nataony tao Korinto, nisy miaraka mandry vadiny rainy, nisy mitondra fitsarana eny amin'ny mpitsara. Dia hoy izy Paoly hoe zaho izy manana didy aloha dia ny ao anatiny. Izany hoe ho an'ireo izay mitonona ho kristianina dia azo tenenin'ny Paoly ihany koa hoe tsaraiko ihany no mitenen'ny kristianina fa ny any ivelany ao an'ireo izay tsy mahalala ny tompo Jesosy mitsara azy. Fa ianao raha miteny kristianina dia manana didy manana didy isika rehefa misy tsy mety dia tenenina. Ny fahamarinana hozy izy Paoly ihany koa, ny fitiavana hozy dia tsy miara-mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Dia izay ny anton'ity fampianarana ity izay ahafahantsika mijery hoe aiza ho aiza ny fidirana ankehitriny. Dia ny zava-misy dia izao raha ny fidirana ankehitriny mijerena, ny hira ankehitriny dia lasa tena mivoana tanteraka ny antsoina hoe filazantsara. Ao amin'ny Baiboly ary tsika tsy mahita mihitsy testamenta vaovao hoe nisy ny hira. Misy ihany eo izany fa vitsy. Ohatra hoe Paoly sy Silasy tao amin'ny tranomaizina izy dia mihira fidirana. Nisy fotoana koa Jesosy andeha ny tendrombohitra izy sy ny mpianany dia mihira fidirana. Paoly koa misy miteny mifampianara izy amin'ny salamo, amin'ny hira, fa vitsivitsy. Fa raha mamaky tsika ny amin'ny antsoina hoe ministera ao amin'ny filazantsara dia tsy misy mihitsy ao hira. Namorona ny mpihira tao amin'ny tabirana kely dia Davida, nataony 420 nisany. Tamin'ny andron'ny Salomona koa nisy ny antsoina hoe mpihira. Davida koa malany teny fa mpihira. Fa ilay firahana mihitsy ny ankehitriny tsy fantatsika loatra inona ny antsoina hoe fidirana. Hira ve? Mandihy ve? Dia lasa mivoana ny kristianina. Andriamanitra tsy miova anio omaly ary mandrakizay. Fa ny kristianina lasa niova dia lasa nianana kaikikaiky bebe koa an'izao tontolo izao. Dia lasa mivoana. Andriamanitra izany tadiavintsika hanaraka antsika. Niovitsika. Niova ny kristianina. Niova ny hira teny am-pandehanana. Niova ny fomba famindra teny am-pandehanana. Niova ny fomba fandeha teny am-pandehanana. Dia sotominao hanaraka anao ny filazantsara. Fa tsy ny filazantsara no mitondra anao. Tsy Jesosy tsony no mitondra anao ankehitriny fa ianao indray no mitondra an'i Jesosy amin'izay tianao aleha. Dia andeha hijery vidéotsika, vidéo misy fidirana ankehitriny. Vidéo maromaro izy io natambatra fitipitinina ihany fa ahafahantsika
maka fampianarana hoe aiza ho aiza ny hitany fiangonana aiza ho aiza ny hitany hira ankehitriny, ny fankalazana ankehitriny. Dia jerentsika le izy hira fiderana daholo reo mandeha ireo raha mijery zao tsika dia raha vao manomboka aloha raha misy zao zany fiderana ankehitriny. Hira ohatrany hira fiainy andavanandro, fomba fandihy andavanandro fa misy Jesosy fotsiny. Mety ny olona mety tsy malala hoe ahoana le fiderana, mahatonga l'izy koa zankadiny zany zao raha mainao zany tsika dia ohatran'ireny hoavy any avaratra ireny na fandrano tovy mihitsy hira fiderana nefa. Ankehitriny koa zany efa tian'olona loatra le rythme, le danse. Raha vao tsisy mozika dia tsy mahavita mivavaka, raha vao tsisy mozika dia tsy mahavita mideran'Andriamanitra. Hira fiderana daholo zany aiza ho aiza tena mampalahelo zany le zava-misy. Efa tsy haintsika intsony manavaka amin'ny masina sy ny tsy masina, tsy haintsika intsony manavaka an'izao tontolo izao sy ny fiangonana. Vao mijery fotsiny tsika indray mijery zao dia efa mitovy ka lalaka zao zany. Raha nigadina dia ohatran'ireny hira mandeha amin'ny télé, mandeha amin'ny radio fa misy Jesosy fotsiny ao, misy Kristy, misy ohatran'izay. Any kilalaka indray kilalaka évangélique. Misy tsy malala fa misy mieritreritra hoe amin'ny fo madiony izy manao an'le izy fa tsy araka an'izay fijeritsika zany ny baiboly araka ny fijerin'Andriamanitra. Inona ny voasoratra ho izy Jesosy dia ahoana ny famakinao azy. Fa na ianao tsy mamaky baiboly dia hafa ny eritreritra ao, na ianao mamaky baiboly dia tsy azonao ny tenin'Andriamanitra ho tenenina dia lasa mifoana. Ireo daholo le gadina, fa gadina dia tsy misy mahasamy hafa azy amin'ny gadina ankehitriny, amin'ny mozika ankehitriny, amin'ny mozika an'izao tontolo izao zay angamba no tiako tenenina azy. Samy manana ny gadina, indray ny gadina taloha ohatrany hoe gadina traditionnel, gadina mampiavaka Madagasikara, dia ankehitriny indray ny tanora manana fomba fiderana indray. Dia mozika ankehitriny, kolotsaina hip-hop, rap, reggae, rasta mbola tia fampianarana ity vao manomboka fa azavaina amintsika hoe avy aiza mipira an'ireny. Satria Jesosy miteny hoe raha masina ho izy ny santaka dia masina koa ny santaka. Dikan'izay zany raha maloto ny fototra dia maloto io ka aza diovinao fotsiny zavatra mainty. Misy mantsy miteny hoe hip-hop mety ho hitantsika eo fa ny hip-hop tompoko tsy araka ny fitakon'Andriamanitra fa maloto voany afantarana ny azy. Irevy ny olona manao hip-hop, jirevy ny clip hip-hop rehetra fa olona mijily, olona mampiseho arena, olona be ambo olokoi. Ary tao anatin'izany matoa ny tenenareo fa tsy hoe namorona fa fantatro fa ratsy.
kolotsaina raha io manimba ny taloha akehitriny misy tanora be da be hoentina n'Andriamanitra hoe hipopy no entina afitsy zany ohatra ny aby zanakaro misy mandiha am'izao tarofantatsika na davita dia nandihy fa nidihany akory tsy araky ny eritrerititsika Miriam koa voalaza fa nandihy miaraka amin'ny amponga tapaka dia jireo hoe ahoana ny zanak'Israely efa mandeha afaka miverina amin'ny internet hoe traditionnel ny israelianina hafa zao da Saul lagadina dia amin'ny riviny tarihana zany indray zao kolotsaina danse électro danse zao ny minaran'izany zany gadona ray zany zay fandihizana any amin'ny boîte de nuit mialatsiny fa sinao Jesosy fotsiny eo dia mandihy satria ny tanora tia mandihy mamona aminay anazy raha vao tsisy dia raha vao tsisy zavatra zao tontolo zao raha vao tsisy zavatra tiany ao zany dia tsy manitona azy Jesosy dia mila asiana zavatra tiany dia manitona azy Jesosy dia ohatra n'ireny amin'ny lipavazaha zay mantsy modelitsika ankehitriny zany Jesosy sy mifavazaha manao rap kristiana vazaha dia manao rap kristiana manao hip-hop kristiana vazaha dia manao hip-hop kristiana manao techno dance kristiana vazaha dia manao techno dance modelitsika dia baiboly modelitsika dia Jesosy atao mitovy endrika amin'ny Jesosy tsika ozy izy ny tena Andriamanitra fa tsy atao mitovy endrika amin'ny any amin'izao tontolo zao natao mitovy endrika amin'ny vahiny io ndray zao DJ misy DJ disque jockey dia satria misy DJ koa ny misehatra hip-hop culture hip-hop dia misy DJ koa amin'ny kristiana voalohany io zany DJ zany raha mijerisika amin'ny dictionnaire Wikipédia dia hoe ny DJ ozy izy dia mampandiha ho an'ny vahoaka ho an'ny olona zany hoe zay tiany olona no ataonao fa tsy zay tiany Jesosy ny ataonao raha mila sitraka amin'ny olona ozy izy Paul dia tsy ho mpanompo ny Kristy DJ zany hoe inona ray ny tanira tianao dia inona sesisesinao io andray zao ohatra ny ragata i Saul ihany mampalahelo izy fa zava-misy ankehitriny ary amin'ny sehatra kristiana ny misy azy zao ny tenenin'ny Paoly raha misy olona ao amin'ny Kristy ozy izy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indro efa vaovao ireo inona ny tiany Paoly tena zany ianao raha ao amin'ny Jesosy zany dia miova ny anatiny miova ny ivelany zavatra tianao taloha tsy tianao intsony fa ny problème dia ny zavatra tianao taloha mbola tianao ihany na dia ao amin'ny Jesosy azy tianao loatra ny zavatra tianao taloha dia hoy izy ianao ny zavatra tiako iny zay tsy fohinao ny hira taloha tsy fohinao ny pop taloha tsy fohinao ny danse taloha tsy fohinao ny kilalaka taloha tsy fohinao ny rythme mafana taloha tsy fohinao dia hoentinao toy izy ianao hoe iny no entiko an'Andriamanitra tandremo fa tsy tiany Jesosy zany tsy tian'Andriamanitra zany haka-tantara anankiray tsika dia hitantsika zay ao amin'ny Samuela tantaran'ny Saoly nisy fotoana Andriamanitra ny tenenin'izao ny Saoly ary ingany ny Amalekita hozy izy inona moa ny Amalekita zany dia fahavalon'Andriamanitra Amalekita zany dia mpanompo sampy be Amalekita zany tsy ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra raha amin'izao fotoana zany dia zao tontolo zao sy ny fahotana rehetrarehetra sy rehetrarehetra kolotsaina rehetrarehetra hitanao dia hoy izy dia lasa Saoly niady dia rehefa niady amin'izay Saoly dia inona ny zava-nisy tsy mivonony Saoly agaga sy izay tsara indrindra ao amin'ny Amalekita fa ny ratsy rehetra naringany dia rehefa niona tamin'ny Samuela amin'izay
dia zao ny zava-nisy Samoela iny ty ataonao ty dia hoy izy Saoly efa natateraka ny tenin'i Jehovah ihany aho ka fa saingy ny tsara indrindra amin'ny Amalekita ho izy tsy fony olona ho vonoina fa ataony efa anaty traon'Andriamanitra. Dia hoy izy Samoela hoe manao adaladala ianao izy fa inona izy ny tian'Andriamanitra tsy ny mankatò ve tsy mitandrina ny teny ve hozy izy aloha. Zany ohatra izay koa tsika ankehitriny zany hoe tsika amin'izany zay zavatra tsy foitsika fa tsara indrindra tamintsika taloha zay zavatra nafinaritra indrindra tamintsika taloha tsy foitsika dia hoentitsika hoe ty hoentina fanompoana an'Andriamanitra. Andriamanitra mahita an'io rehefa maloto io dia maloto rehefa ratsy io dia ratsy ka aza fangaro le izy akitsika kely zay ao amin'ny Samoela voalohany toko fa Samoela voalohany toko fa Samoela voalohany toko fa 10 zao ny voasoratra andininy fa 7 andininy voalohany aloha. Ary hoy Samoela tamin'ny Saoly Jehovah naniraka hanositra anao mpanjakan'ny Israely olony koa ankehitriny meno ny tenin'i Jehovah ianao. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro ho valiko izay nataony Amalekita tamin'ny Israely dia nanitriany azy tany an-dalana fony izy niakatra avy tany Ezipta. Koa mandehana ankehitriny ka mamelezany Amalekita ary aringana izy rehetra izay rehetra mety ho azy ka zasiana miangana na favonoy avokoa na lahy na vavy na ankizy madinika na zaza minono na omby na ondry amanosy na rameva na boriky. Andininy fa 7 ary Saoly namelony Amalekita hatramin'ny avila amin'ny lalana makany Sora izay tandrifiny Ezipta ary azony Sambela Gaka mpanjakany Amalekita fa ny vahoaka rehetra kosa nandringana tamin'ny latsabatra. Fa Saoly sy ny olona tsy namonony Gaka sy izay tsara indrindra tamin'ny ondry amanosy sy ny omby sy ny mifa sy ny zanak'ondry ary izay tsara rehetra fa tsy fony aringany ireny fa ny ratsy rehetra izay tsy tiany kosa no naringany ihany koa. Ary tonga tamin'ny Samoela ny tenin'i Jehovah hoe manenonao no ny amin'ny nanaovako an'i Saoly ho mpanjaka fa niala tamin'ny fanarahana izy ka tsy natateraka ny teniko dia tezitra Samoela ka nitaraina tamin'i Jehovah mandritry ny alina. Ary ny fomarainy Samoela hitsenan'i Saoly dia nisy ny laza tamin'i Samoela hoe Saoly efa tonga ao Karmela ary indro izy manorina fahatsiarovana ho azy dia niodina dia nandrosinidina ny Gilgal. Ary Samoela tonga tao amin'ny Saoly dia hoy Saoly taminy ho tain'i Jehovah ne ianao efa natateraka ny tenin'i Jehovah fa hoy Samoela inona nefa ny fiboeriboeriko ny ondry amanosy reny sofiko izany sy ny fimamamin'ny omby reko. Hoy Saoly avy tany Amalekita no nitondrany ireny fa ny olona tsy namela ny olona namela ny ondry izay ny ondry amanosy sy ny omby tsara indrindra mba ho voniny atao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitra ao fa sisa kosa naringana. Zay le zava-misy zay le zava-misy ankehitriny. Zany hoe mety vonjen'Andriamanitra ihany reny olona reny mety converti fa zao nisy zavatra tsara indrindra atao tsy foiny nisy zavatra mbola tiany tao amin'ny fiainany taloha dia ninona io ny hira ny pôpy ny rapy ny reggae zay tiany taloha any Amalekita amin'ny fiainany taloha dia iny ihany no entina atao fanatitra aon'Andriamanitra. Dia raha mamaky an'io arao tsy sitrapon'Andriamanitra zany rehefa vaovao ianao dia vaovao anatiny sy vaovao ivelany. Misy indray mantsy miteny Jesosy tsy mijery ny ivelany fa ny fo. Aza manao zany ianao. Jesosy niteny an'izao mihitsy hoe diovy elony ao anatin'ny kapoaka vao ataonareo koa ny ao ivelany. Zany hoe ny ao amin'ny fo sy ny ivelany mitovy daholo. Ary Jesosy miteny an'izao hoe tsy misy olona ho izy maka tabadamba to tampirana amin'ny vaovao fa hitrihatra io tsy mety. Tsy misy olona koa izy manao divay vaovao amin'ny siny hoditra toto trihatra io tsy mety. Fa rehefa vaovao ny siny dia vaovao koa ny ampidirinao. Inona ny tianteny zany siny vaovao zany ny aty ivelany divay vaovao zany fiainana Jesosy ao anatiny vaovao ny anatiny tompoko dia vaovao ny ivelany tompoko fa tsy hoe totany ao anatiny dia vaovao ny ivelany na hoe vaovao totany zay ny zava-misy ankehitriny totany ivelany dia vaovao ny ao anatiny tsy miady ireo tritra. Zay mahatonga ny fiainanao kristianina tsy mivoatra. Zay mahatonga anao tsy mandroso mihitsy amin'ny fanaranan Jesosy satria manao mélange mifangaroaro izay tsy tiany Jesosy mihitsy amin'ny fiainan'ny kristianina. Abrahama dia nisotomy nivoaka tao Mesopotamia mialaozy izy amin'ny tany fianakavianao amin'ny havanao Genesis 17. Mivoa zanak'Israely mila mivoaka ny Ezipta aloha fa tsy mifangaroaro. Na dia tao Ezipta ary izy dia natao amin'ny toerana anankiray gozena misaraka tompoko. Amin'ny andro ankehitriny izao toy izy Paoly miova ny fanavaozana an'izao miva ny fanavaozana ny saina fa aza manaraka ny fanaony izao tontolo izao mazava angamba izany teny izany
mazava angamba za miteny zany rehefa tsy resy lahatra ianao a dia miversia amin'ny ten'andriamanitra amin'ny teny hoe mety no mifangaroaro izy ary rehefa andeha hiasa dia zao ny tenenina any amin'ny levisikosy ihany hoe aza miaraka amin'ny biriky aza mampiaraka biriky sy omby andeha hiasa tany andeha hiasa zany a fitoriana dia olona biriky zany a mbola tsy folaka ozabiny be entana moa zany biriky be entana zany be fahotana dia ny omby efa folaka omby andeha hiasa tany zany efa folana zany hoe fa manaiky zany hoe ny zioka moa atao amin'ny atokato dia rehefa mamolaka omby io manahirana be hoy izy Jesosy hoe ozabiny atoka atsika mila filana vy zany mila fanaina aloha vao kapohana dia ohatr'izay koa ny fiainana kristiana mila fanaina kely mihitsy aloha ianao androany mila fanaina mihitsy ianao dia kapohana mihitsy ianao androany mba ilefika ianao raha ohatra ka omby andeha hiasa hoentin' Jesosy hiasa dia ny omby sy ny biriky tsy afaka miaraka io mbola sy nahitan'izany ianao taraiky be amin'ny asa taraiky be ary tsisy zavatra mandeha fa ny omby tia andeha gauche ny biriky tia andeha droite ny omby tia androso ny biriky tia hipetraka dia ohatr'izany koa ny kristiana ankehitriny mifangaroaro ny omby sy ny biriky mifangaroaro ny vary sy ny faripary dia tsy fantatra tsony dia mélange dia matsaboka hoy izy Jesosy zay amin'ny apokalipsy 3 hoe tsy mafana sady tsy mangatsiaka mijery anazy ianao ohatran'ny mafana ihany nefa mihira mirehatra ihany nefa mijery ny fiainany indray nefa ianao mangatsiaka tsisy ninona ny olana antsika mantsy tiatsika loatra le hira Jesosy tsy tiatsika fa ny hira ny tiatsika fa raha manaraka ny sitrapon'ny tompo ianao hafa mihitsy ny voasoratra misy teny reto a zao voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 10:12 izao no lazain'i Jehovah Jeremia 10:12 aza mianatra amin'ny fanaon'ny jetilisa ary aza matahotra ireo famantarana eny amin'ny lanitra fa ny jetilisa matahotra an'izany aza mianatra amin'ny fanaon'ny jetilisa mazava be zany tsy na tsy mamaky baiboly ary ianao fa tenenina amin'ny zaza teo zany hoe inona ny tiany ho tenenina dia mazava aza manao ny fanaon'ny jetilisa aza manao ny fanaon'ny olona tsotra be ny olona ve manao rapy ny olona ve manao mozika mafana ny olona ve manao kolotsaina ankehitriny mandihindihy sy ohatr'izany ie dia izy ny Jesosy hoe aza mianatra amin'ny fanaon'ny jetilisa Levitikosy 7:17 aza manao araka amin'ny fanaon'ny tany Ezipta izay nonenanareo ary aza manao araka amin'ny fanaon'ny tany Kanana izay ampidirako anareo ary aza manaraka ny fombany mazava be koa zany tsy mila manaraka ny fomban'ny Ezipsianina tsy mila manaraka ny fomban'ny Kananianina hozy izy aza manaraka ny fombany Levitikosy 20:17 dia hoe aza manaraka ny fanaon'ny firenena izay faroako eo alohanareo fa nanao izay rehetra izany izy dia halako dia tenin'Andriamanitra io daholo ny zavatra nataony fa mafangaroaro mifanambady mikorotana be zany maloto dia le any amin'ny Romana le teneniko nareo telo hoe aza manaraka ny fanaon'ny zao tontolo zao fa mivoaha ny fanavozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady kasitrana no marina ovao mihitsy zany ny fisainana izay le tiany Paoly tenena ny sainao mihitsy ny ovao ny fomba fisainanao zany fa tsy fomba fisainanao araky ny eritreretinao fomba fisainan'Andriamanitra no apetraka ao aminao inona ny ahafantaranao zay mamaky baiboly mamaky tenin'Andriamanitra fa raha mamaky baiboly ianao dia hitanao ny mampiavaka ny ao amin'ny tompo sy tsy ao amin'ny tompo fa tsika mantsy be da be ny kristiana tsy mamaky baiboly fa raha ohatra ka andeha any amin'ny studio izy mavita adiny 3 adiny 4 fa raha mamaky baiboly izy reniky ny torimaso raha naraka hira indray izy mety mavita album mafiry hirandry any an-dafy rehetrarehetra ireo mantsy tonga eto amintsika daholo ny gospel rehetrarehetra any an-dafy manao gospel any États-Unis dia manao gospel tsika fatatsika izany gospel zany dia filazantsara ny dikany évangile dia misy miteny anao gospel zay ho an'Andriamanitra tsy mila gospel izainao Andriamanitra tsy mila trinao filazantsara ny filazantsara dia ho an'ny olona fa Andriamanitra fidiranany azy zany zao dia vadiso avy reny kely mihitsy aloha iny ty raha ataoko ty fotopotoro tsara fa aza manaraka ny onjan'izao tontolo zao fotsiny fa satana ny fetsy manan-talenta izy amin'ny mozika mbola hitantsika aoriana kely eo moa hoe inona ny tena talentan'ny satana fa anisany dia ny zava-maneno mozika tamin'ny andro namoronana anao izy ny ten'Andriamanitra dia ny fironona koa ny amponga tapaka sy ny lokanga any amin'ny Ezekely izy miteny an'izay zany hoe aza manaiky fitagna satana ianao fa satana manana gadona be da be fa le araka ny teneniko anareo teo hoe ny antsika modelitsika dia izy aoka ho atao mitovy an'ireo endrika rehetra naseho atao aminao tany an-tendrombohitra tabirina kely any amin'ny Hébreu mbola miteny an'izay hoe Jesosy izy tsy nandeha tamin'ny tabirina kely nataony tanana
fa nytandidiny io zay any an-danitra zany hoe modely dia any an-danitra jesosy fiavianao fa tsy manana kadiny manana izy rehefa tena misy fanatrehan'ny tompo zay ny hira io fa mibebaka ny olona rehefa misy fanatrehan'ny tompo zay io ny figadrana mirava ohatra amin'ny Paoly Silasy fa ankehitriny inona conversion entinao tenin'Andriamanitra fotsiny koa io dia vita ny teniny sy ny fanahy masina tsy ampianao fan tsy ampianao apoy hoe ampianao tsy haiko manatikady gidragidra manety mapetsiketsika izao ny filazantsara dia izao ny zava-misy io filazantsara io tenin'Andriamanitra sy ny fanan'Andriamanitra zay ihany tsisy ankoatr'izay zay ihany mampibebak'olona zay ny nateraky ny rano sy ny fanahy tsisy mihitsy eo amin'ny mozika mialatsiny mety manana don ianao tsara zany mety manana don ianao manana tsara zany ho an'ny tompo ny voninahitra ny dera ary misy fotoana miasa ny fanahy dia mapibebaka ohatra ny Davida natrehan'ny fanahy izy Saoly nisy fanahy ratsy dia niala mihitsy ny fanahy ratsy tao aminy no nihira satria manino satria ao keliny io dia voalaza mihitsy fa Davida dia nilatsahan'ny fanan'Andriamanitra nosorana menaka dililo zany hoe zava-dehibe dia zay aloha ianao ve efa nosorana menaka ianao ve efa nilatsahan'ny fanan'Andriamanitra ianao ve efa naisan'ny tompo marina dia avy eo rehefa tonga tany Romanina ny filazantsara lasa fanjakana katolika mialatsiny milaza an'izay zay mihitsy ny ara-tantara tamin'ny telonjato taona tany zany hoe avy tamin'ny tenin'Andriamanitra sy fanan'Andriamanitra dia lasa fanjakana tampoka ny fivavahana rafidrafitra dia tonga tany amin'ny Grika tany indray izy dia lasa fahendrena nentin'ny olona teny fahendren'olombelona ry Sokraty lasa filozofia zay moa zany tsorona dia nandeha fotoana dia niditra taty amin'ny Amerika sy ohatr'izany dia lasa le fitahiana sy le karisma le dia miverina aty Afrika dia lasa gadona lasa fihetsiketsehana amin'ny be dia be lasa hetsiketsika amin'ny be dia be lasa dia satria tsika tian'le rythme tian'le gidragidra zany hoe ny filazantsara dia avozy ny olona arakaraka ny filany miova foana mampalahelo le izy inona ary ny fiderana jery mihitsika hoe inona ny antsoina hoe fiderana ny fiderana ao amin'ny baiboly misy teny Jesosy ao amin'ny Luka ao amin'ny Jaona manao an'izao hoe izany ozy izy ny ankalazana ny raiko mba moaza anareo be ka tonga mpianatro ianareo Jaona 1:10 izany no ankalazana ny raiko mba hamoaza anareo be ka tonga mpianatro ianareo any mazava ny fankalazan'Andriamanitra dia mamoa ianao mamoa be fatsikely dia lasa mpianatra ny tompo mpianatra disciple manao an'izay tiany Jesosy teneniny misy discipline fa tsy goragory tsy kolona tsy hoe Jesosy zay tiako Jesosy mahafinaritra Jesosy pote Jesosy c'est mon copain zay mantsy le zava-misy ankehitriny ohatra averintsika hafa ohatra antsika hoy izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny testamenta taloha any nangina aina izy dia tsy niteny dia ataonao tahaka anao ataonao mitovy aminao satria rehefa tsy miteny Andriamanitra dia izy ianao mety zany ty ataoko ty zao ny zava-misy tamin'ny andron'ny asan'ny apôstôly Jesosy io tsy mivoa maly Seigneur mandrakizay na dia fahasoavana zao tadio fa tamin'ny asan'ny apôstôly nisy fanatrehan'ny tompo any amin'ny Safira tonga dia teo ny eo dia maty ohatra ny abusy nadaba tamin'ny testamenta taloha ihany io nanatra afitra izy teo ny eo dia maty fa maninona ary ankehitriny tsika tsisy maty avatra anankiroa ihany na tsy eo zay Andriamanitra dia tsisy inona dia mieritreritsika hoe mety nefa izy efa tsy eo mihitsy fa efa alavitra be zay ny fiangonana be dia be ankehitriny ny ankamaroany fiangonana Laodikea efa nivelany Jesosy apokalipsy 1:7 fa raha eo Andriamanitra misy fanatrehany misy fibebahan'olona misy fanatrehany fanahy misy olona mibebaka ao miala amin'ny fahotana misy olona miova misy fotoana kapoka mihitsy azy misy fotoana olona sitrana amin'ny aretina maro samihafa dia izay ny ahafantarany ao avy Andriamanitra ka raha ianao zay manao tsy sitrapon'Andriamanitra nefa tsisy ininona tadio fa mbola ny Egypte ianao zay na ny Babilôna tsisy ininona mbola voagetra amin'ny Pharaon moderna zany hoe verina kely amin'le teo le hoe izany ny ankalazana ny raiko mba hamoaza anareo be ka ho tonga mpianatra ianareo zany hoe ny tena fiderahana dia fiainanao ny famoazanao mamoa Galatiana 2:10 ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana famoram-panahy fahalemem-panahy mamoa an'izany ve ny fiainanao ianao ve raha mijery anao ohatra dia izy ny olona hoe tsy kizitiny ianao ve raha mijery anao izy ny olona dia maotiny ianao ny fitafinao endry ianao amin'ny zavatra rehetra teneninao misy fitiavana ianao misy fangorakorana ianao tsy ho po ianao fa tsy sarotra
manome mizara. Rehefa misy an'izany ianao izy ny tompo dia raina ny ray. Zay fotsiny ilay izy. Zany hoe fiainana andavanandro tsy ao anatin'ny hira 10 minitra ny ahafahanao mijery an'izany, manao clip ianao 10 minitra dia izy ny olona mideran'Andriamanitra. Tsy izany a. Ny fiainanao matory mitoetra, mandeha, mijoro, ao am-piasana, any am-piandehanana, any amin'ny fianakaviana, misy vo ve? Hita taratra ve? Hita amin'ny fiarahamonina ve? Tsy miaraka aminao anatin'ny adiny roa ny ahitako an'izany. Raha te hanontany an'izany dia manontany ny mamanao. Raha te hanontany an'izany dia manontany ny vadinao. Raha te hanontany an'izany dia manontany ny zanakao. Dia rehefa mitendry ohatr'izao io sy ny namanao dia izay tokoa ianao. Dia dinio fiainanao. Ianao izay mitory io, ianao izay midery io indrindrandrindra. Zay ve? Ao amin'ny Petera dia izao voasoratra Petera voalohany, toko voalohany 5:7 hoe izany no ravoravoanareo na dia palelovina vitivita ankehitriny amin'ny fakapanahy maro samihafa aza ianareo raha tsy maintsy hisy izany mba ho hita, ho fiderana sy voninahitra ary fankalazana ny fizahan-toetra ny finoanareo. Izay tsara indrindra no volamena mety simba na dia voazahan-toetra amin'ny hafa aza dia aniseho an'i Jesosy Kristy tompontsika. Hoy izy mihitsy Paoly hoe ho fiderana sy voninahitra ary fankalazana izy ny fizahan-toetra. Zay indray zany ny fiderana sy fankalazana an'Andriamanitra. Dia ino? Fizahan-toetra. Maninona fizahan-toetra? Maharitra ny fizahan-toetra amin'ny ady. Zany ny fideran'Andriamanitra. Amin'ny ady ianao no midera. Paoly sy Silasy tadio fa any an-tranomaizina no midera mivany fatorana. Ny tena fiderana zany dia rehefa atsofoka anaty afo ianao. Anaty afo mamay ohatrany tamin'ny Sadraka sy Mesaka. Rehefa mirehatra ao anaty afo ao ianao zany. Ao ianao zany no tokony midera. Fa be da be ny tsy mandalo afo, be da be ny tsy mandalo setra, be da be ny tsy mandalo fisetrana. Asianao afo kely ary izy monmonina. Nefa dia midera tompo ô. Fa aleo ampidirina anaty afo kely dia hita eo hoe tompo ô ve? Sa hoe tsy mety kosa ity Jesosy. Fa ny fiderana dia izay olona maharitra fakapanahy, olona maharitra tsara, olona mitoetra tsara ao anatin'ny afo mamay. Satria maninona? Araka ny tenin'ny Paoly tahaka ny volamena. Volamena zany raha te hamiratra tsara dia ampidirina anaty afo aloha. Kapohana, volavolainao, atao rendrika mihitsy ary ny sasany avadika rano, atao ohatran'ny rano mihitsy le tahan'le volamena dia mamiratra tsara. Zay le fiderana. Ny fiderana dia olona maharitra fizahan-toetra. Voninahitra hoy izy Paoly sy fankalazana ny fizahan-toetra anareo. Ao amin'ny Jona 12 dia izao voalaza indray 7:20 sy 20 ankehitriny hozy izy Jesosy misy no miteny mangorohoro ny fanahiko ary ahoana no lazaiko. Raha eo vonjeo aho ho afaka amin'ity oro ity nefa izao ny aviako ho amin'ity oro ity. Raha eo mankalaza ny anaranao dia nisy feo tany an-danitra nanao hoe efa nankalaza azy ary mbola ankalaza azy indray. Zava-nisy amin'iny izao Jesosy hiakatra i Jerosalema. Rehefa hiakatra i Jerosalema izy dia handeha ho faty. Zay le hoe te hiala amin'ity oro ity aho izy nefa izao misy ny atongavako dia amin'ity oro ity. Hoay izy eo Jerosalema haniny ho vonoina amin'ny hazo fijaliana. Dia vao kelikely zay vao avy niteny izay Jesosy dia mankalaza ny anaranao. Zany hoe ny fiderana dia hazo fijaliana. Ny fiderana sy fankalazan'Andriamanitra dia ianao handeha ho faty. Faty amin'inona? Faty amin'ny nofo. Maty amin'ny filana maro samihafa. Fa be da be ny tsy maty amin'ny filana maro samihafa. Zay ilay teneniko teo hoe maty fa mbola mitsipaka, mbola misy aina, mbola ny zavatra tiany tao mbola mihetsiketsika. Le taloha, tianao loatra le taloha, mbola tsy fohinao loatra le taloha, tianao loatra le gadona taloha. Dia iny ihany mbola hoentinao mitsipatsipaka etsero, hoentinao mitory, hoentinao midera. Tsy izany no Baiboly. Rehefa maty zany croix zany tsy mihetsika intsony, vita. Maty ianao, olom-baovao ianao rehefa avy eo. Zany hoe fankalazana dia zay raha io mankalaza ny anaranao fa ho andeha amin'ity oro ity, andeha ho faty amin'ny hazo fijaliana. Hazo fijaliana zany be da be ny fampianarana amin'ny hazo fijaliana fa ny fiaina dia zay vononao ny nofonao mba ho fiainam-baovao indray ianao. Fa tsy resaka hoe hira ny fiderana any an-danitra any. Ao amin'ny Baiboly misy fotoana tsika mahita olona mideran'Andriamanitra. Misy fotoana ary any an-danitra any tena mideran'Andriamanitra. Dia jerentsika hoe ahoana ny atao rehefa mideran'Andriamanitra. Raha makitsika ny Apokalipsy 4 dia izao andiny voalohany. Rehefa afaka izany dia hitako fa indro nisy varavarana mivotany an-danitra ary ilay feo voalohany izay fareko dia tahaka ny amin'ny trompetra ny teny tamiko hoe miakara aty
dia asehoko anao izany zavatra tsy maintsy ho avy ratray ary niaraka tamin'izay dia voatsindry mifanahy ary iny sisa fiandrianana mipetraka tany an-danitra ary nisy anankiray mipetraka teo ambony sisa fiandrianana ary nitarehan'ilay mipetraka dia taka mivasitsasy pisikary olo ary avana mitareny emeralda no manodidina sisa fiandrianana ary manodidina ilay sisa fiandrianana iray dia nisy sisa fiandrianana 420 ary teo ambony sisa fiandrianana 420 teo ambony sisa fiandrianana ireo dia nisy loholona 420 mipetraka mitafy fitafiana fotsy sady misatroka sady boninahitra ary nisy elatra sy feo ary kotrokorana ny voaka avy teo amin'ny sisa fiandrianana ary nisy jiro fitondretra teo anolohan'ny sisa fiandrianana dia fiton'Andriamanitra ireo ary teo anolohan'ny sisa fiandrianana dia nisy toramasina fitaratra taka ny vato kristal ary teo afovoan'ny sisa fiandrianana sy manodidina azy dia nisy zava-mananaina efatra feno maso avokoa eo anolohan'ny sivony ary ny zava-mananaina voalohany dia taka ny liona zava-mananaina faharoa dia taka ny omby ny zava-mananaina fahatelo dia manana tava taka ny tavan'olona ary ny zava-mananaina fahaefatra dia taka ny voromahery manidina ary ny zava-mananaina efatra dia samy manana elatra enina avy sady feno maso ny tena ny rehetra manodidina ka hatrao anatiny ary tsy mitsatra andro manaly izy manao hoe masina ny tompo tsy to Andriamanitra tsy to ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy ary ny zava-manamaina hanome voninahitra sy haja ary fisaorana ho an'ilay mipetraka eo ambony sisa fiandrianana dia ilay vilona mandrakizay dia hiankohaka eo alohan'izay mipetraka amin'ny sisa fiandrianana loholona 420 ka hivavaka amin'izay vilona mandrakizay dia anipy ny saribonany eo alohan'ny sisa fiandrianana ka anao hoe ianao ny tomponay Andriamanitra ny mendrika andray ny voninahitra ny haja ny hery fa ianao ny nary ny zavatra rehetra ary sitrapinao na nisy sinary azy azotsika tsaina tsara ve izany zavatra voatenin'ny apokalipsy izany fiderahana io any an-danitra zany tsy isy manany any zany any an-danitra tsy isy mandindy zany fa ny an-danitra dia voasoratra mihitsy fa miteny hoe masina ary tsy masina indram-pandeha masina fandroana masina fantelona zavatra miverimberina zany amin'ny hebreo zava-manandanja eto amintsika raha mivery raha ohatra misy teny ataoko manandanja dia raha ohatra ka manoatra dia ataoko etagra ataoko ngezangeza fa ny any fa kolotsaina ny jiosy raha verina indroa verina intelo zay dia tiana hotrindrina le hevitra zay mahatonga Jesosy miteny hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa marina indroa dia aveo nasiany tokoa zany hoe zavatra tsy maintsy to tsy maintsy tanteraka rehefa nanofy farao naverina indroa nofony farao tamin'ny voalohany amboara dia tamin'ny faharoa omby dia izy mihitsy Josefa rehefa nanazava hoe naverina indroa ny nofony farao satria tsy maintsy to ny hevina dia eto zany matory eo anjely ireo serafimy ireo anakiefatra manana elatra enina miteny hoe masina tsy indroa fa intelo zany hoe ny tena karakteran'Andriamanitra voalohany dia ho fantatrao fa masina fa tsy fitiavana miala tsiny milaza an'izay ankehitriny mantsy lasa fitiavana loatra Andriamanitra fitiavana loatra Jesosy fa tsy mahita mihitsy tsika anjely miteny hoe fitiavana any an-danitra tsy mahita mihitsy tsika serafima miteny hoe fitiavana tsy miteny an'izany ny anjely io voasoratra io masina Jehovah tompony maro lay ankehitriny sy taloha ary ho avy dia rehefa ho izy miteny an'izany le anjely ina zava-misy le loholona 220 miankohaka zany raha tsorinanao dia miondrika ambany miafinao ambany eo tsy hita mihitsy ny tare tsy haiko ny havitanao reny silamo reny rehefa mideran'ny Andriamanina hitanao ngambany miforotra mihitsy fa tsika mijeran'i Jesosy tsy isy miforotra zany zay hoe ozabiny atontsika miankohaka izy dia ny saribonahitra natsipina saribonahitra zany lazanao io ianao zay te ho mpanakanto io ianao zay te ho star ianao zay te halaza zay hoe maharatsy ny lera fiderana lera fiderana dia misy laza manaraka dangereux misy laza manaraka io ao koa fantatrao zany sady ianao koa te halaza dia nefa amin'ny baiboly tsy misy laza omena fa tsy Jesosy tsy misy haja omena fa tsy Andriamanitra tsisy fa ianao zany saribonao hatrao mbola tsy mipetraka amin'ny tany mbola tsy natoraka ohatran'le loholona dia zay mahatonga anao misiosy hitahitana izanay izy io ianao ny te hafana amin'ny saina ianao ny te hafana ery aloha ery ianao ny indraindray ny olona ianao ny tia ny olona fa voalaza mihitsy hoe ny olona ozy izy 420 dia niankohaka dia nanipy ny saribonahany teo alohan'ny seza fiandrianana zay zavatra tsy ampy amintsika amin'izao manipy ny saribonahitrantsika manipy ny titratsika manipy ny lazantsika manipy ny reharehantsika manipy ny izay fahaizantsika atao aiza atao amin'ny tany Jesosy tsy mila an'izany dia miankohaka izy tsy maintsy mitombo ianao tsy maintsy miena zay ny fiderana dia io voalaza mihitsy eo ambony eo fitafin'ireo olona 220 reo dia zao hoe ary teo
teo ambony seza fendrianana ireo dia nisy lolona 4 nipetraka nitafy fitafiana fotsy sady nisatroka sarobonary volamena. Fitafiana fotsy zany hainao fotsy madio masina zany hoe ny fakohofana any an-danitra ny fahakalazana an Jesosy any an-danitra dia tsy inona akory fa olona masina tsy miaroaro mihitsy tsy isy petipetina madio amin'ny eritreritra madio amin'ny fitafy madio amin'ny rehetrarehetra mihitsy. Dia raha maky koa tsika any amin'ny Isaia dia hitantsika any amin'ny Isaia io le zava-mananaina moa filaza azy fa serafima izy serafima ihany koa hitantsika dia jerentsika indray hoe ahoana indray le serafima rehefa tena jerena akaiky. Zao ny voasoratra Isaia 1:1 tamin'ny taona nahafatesany Ozai mpanjaka no nahitako ny tompo nipetraka teo ambony seza fiandrianana avo sady manerinerina ary nebanebany akanjony na fen'ny tempoly. Ny serafina nitsangana teo amboniny samy nanana elatra enavy, ny roa nanarona ny tavany, ny roa nananora ny tongany ary ny roa nanidinany. Ary nanandratra ny feony izy ka ny famaly hoe masina Jehovah Tompomary eniko vonany ny tany rehetra dia norooro ny fanambanany tokonana noho ny feony roy nanandratra ny feony ary feno setroka ny trano dia hoy izao lozako maty aho fa lehilahy maloto molotra sady atao ny firenena maloto molotra ny toerako fa ny mpanjaka dia ny tompo Jehovah Tompomaro no efa hita amin'ny masoko. Zay indray tamin'ny andron'ny Isaia. Tamin'ny andron'ny Isaia dia niseo indray le serafina. Io voasoratra mihitsy hoe nanana elatra enina izy ohatran'ilay tamin'ny apokalypsy teo. Fa io elatra enina io dia rehefa jerena akaiky dia izao saromany amin'ny elany ny vatany ny lohany. Ny roa izy nanarona ny tongony, ny roa nanarona ny tavany, ny roa nanidinany. Zany hoe ireo serafima ireo zany raha jerenao dia tsy misy masamy sehoseho zany io raha trehan'Andriamanitra miafina tanteraka. Tsisy mizesta, tsy misy hoe izy neny aloha. Miafina, tsisy masady jeren'ny tompo ao, tsisy masamy jeren'i Jesosy. Lo olona zany miondrika miakohaka, ny serafima rehefa jerena dia miafina ihany koa. Miafina. Zay ny tsika, tsy tokony hiseho zany tsika. Fa mifanohatra amin'izany ankehitriny te hiseho. Dia hanao spectacle zay, hanao live. Mampalahelo izy raha mba fantatsika le famasinan'Andriamanitra. Jesosy zany raha manatrika anao za miteny aminao fa ianao io tsy masamy tsy tafihetsika ianao. Io ohatra nataony Jeremia io. Lozako. Fa lehilahy maloto molotra aho izy sady atao amin'ny firenena maloto molotra tonga dia matsapy ianao hoe diso, matsapy ianao hoe meloka. Tsisy afandaharana be zany fa no famasinan'i Jesosy no fanatrihan'ny tompo fotsiny dia efa tonga dia mikaraboka ianao. Le hira nalefantsika teo ireny zao misy karazana, misy miteny hoe mpanota andeha bebaka fa nefa dia mandihy. Eritreretiny raha ohatra hoe diso zany ny zanako dia hiteny amiko hoe mifona data dia mandihy, mpanota anay data dia mandihy. Dia inona no atao? Faly amin'izany avy. Azoazontsika fa le fatahoran'Andriamanitra mihitsy nefa tsy ao amintsika intsony. Tsisy fanatrehan'ny tompo. Tsika olombelona zany mafiatika sy mafiloha. Fa ny anjely zany miteny anareo fa zay mahatonga ny ten'Andriamanitra miteny hoe atao ny sitraponao etỳ tany taiza tahaka ny any an-danitra. Zany hoe manino ny etỳ tany zany mbola tsy ohatran'ny sitrapon'Andriamanitra any an-danitra. Etỳ tany mbola mifanalavitra be mihitsy. Dia nefa zay mivavaka hoe atao ohatran'ny ahoana? Atao haneny sitraponao etỳ tany tahaka ny any an-danitra. Zay foana le modely tahaka ny any an-danitra. Modely koa tsy Amerikana, modely koa tsy Afrikana, modely koa tsy Frantsay. Fa ny vavaka antsika zao dia atao aneny sitraponao etỳ a Madagasikara tahaka ny any Amerika. Atao ny sitraponao etỳ a Madagasikara tahaka ny any Frantsa. Atao ny sitraponao etỳ a Madagasikara tahaka ny any Afrika. Dia tsy araka ny sitrapon'ny tompo zany. Nisy taona rehefa andeha antso an'ny Mosesy Jesosy tany amin'ny testamenta taloha. Dia izao indray voasoratra Exodosy 4:1-4 manao hoe ary rehefa hitan'i Jehovah fa nivily izahay izy dia niantso azy tao avoan'ny romemy Andriamanitra ka nanao hoe ry Mosesy dia hoy izy inty aho ary hoy izy aza manakaiky ety esory ny kapanao amin'ny tongotrao fa tany masina no hijanonanao dia hoy koa izy izao ny Andriamanitra razanao dia Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Andriamanitra Jakoba dia nisaritavy Mosesy satria natahotra hijeren'Andriamanitra izy. Mosesy zany inona ny atao Mosesy?
I Mosesy rehefa niona tamin'ny tompo dia nisaro-tava. Mbola mitovy foana e. Zay le modely zay le mitovy an'le modely any an-danitra zay misaro-tava. Miafina ohatran'ny lianjely, miakohaka ohatran'ny l'olona 420. Zay ny zanak'Andriamanitra zay. Tsisy zanak'Andriamanitra mahasahy misiosio zany. Tsisy zanak'Andriamanitra mahasahy devant de la scène zany. Tsisy zanak'Andriamanitra miariary zany. Fa ny zanak'Andriamanitra dia misaro-tava rehefa miona amin'ny tompo, matahotra, miondrika. Raisy ny fahefana Jesosy, ho anao ny dera, ho anao ny laza, anao ny voninahitra, miakohaka. Dia zay foana e, tompo rehefa miona dia io, esory izy ny kapanao, fa tanomasina io. Kapa zany maloto. Mila miala. Zay fahotana aminao, mila miala. Zavatra rehetra aminao, mila miala. Verina kely amin'ilay teo tamin'ny andro Isaia dia voasoratra amin'ilay tamin'ny andro ny nahafatesany Ozia mpanjaka vao niseho Andriamanitra. Inona ny dikan'izany? Zany hoe raha tsy maty ilay mpanjaka tsy miseho Andriamanitra. Zany hoe ny mpanjaka dia mbola zay zavatra manjaka ao aminao ao zany. Ny fahotana manjaka aminao mila vonoina mihitsy aloha. Ny filana maro samihafa aminao mila vonoina mihitsy aloha. Ny hirahira tianao taloha reny mila vonoina mihitsy aloha. Ny zavatra tianao rehetra taloha aloha mila vonoina fa mbola manjaka ao aminao. Ary be da be ny kristianina manjaka ao aminy zany ohatran'ny Ozia mbola manjaka, mbola velona. Dia tsy mahagaga raha tsy miseho ny tompo, tsy miseho ny voninahitran'Andriamanitra. Dia tsy hita le fahamasinana, tsy hita le fiafenana. Satria Ozia raha mbola tsy matiko. Ozia mbola ao aminao, mbola misy Ozia ao aminao tokony vonoina. Rehefa niseho tamin'ny Abrahama koa Andriamanitra dia mitovy foana e. Io zany mitovy foana. Jerevy tsara Genesis zany resahako zany Genesis dia Apocalypse ilay resahako teo aloha. Zany hoe ao anatin'ny Genesis sy Apocalypse rehefa misy olona miona amin'ny tompo, rehefa misy olona ao amin'ny Jesosy amin'ny fanatrihany dia miondrika, miakohaka. Dia aiza hoe isika. Genesis 7:7 zao voasoratra hoe ary rehefa 950 taona i Abrahama dia nisehony Jehovah izy ka nitenenany hoe izao no Andriamanitra tsy to. Mandeha any eo anatrihako ka aoka tsy mba misy tsiny ianao fa izao anao ny fanekeko ho amiko sy ho aminao hamaro anao indrindra. Dia niankohaka Abrahama ary Andriamanitra niteny taminy ka nanao hoe raha ny amiko dia indro aminao ny fanekeko ka ho tonga ho rain'ny firenena maro ianao. Inona voasoratra? Rehefa antitra Andriamanitra, azafady rehefa antitra Abrahama dia nisoan'Andriamanitra indray izy. Dia rehefa nisehon'Andriamanitra izy tonga dia hoe izao ny Andriamanitra tsy to. Mandeha any eo anatrihako aoka tsy misy tsiny. Mitovy foana e, mitovy. Zay ny teniko hoe mitovy foana. Aoka tsisy tsiny. Mandeha any eo anatrihako aoka tsisy tsiny. Aoka tsisy lesika, aoka tsisy zavatra maloto, aoka tsisy zavatra vaky. Aoka ianao adio amin'ny fitondratena, aoka ianao adio amin'ny fihetsika, aoka ianao adio amin'ny fitafy, aoka ianao adio amin'ny ataonao rehetra. Dia miakohaka ianao. Miakohaka ianao fa tsy mijoro. Mila miakohaka ianao, mila miondrika. Mila miafina. Mitovy foana zany ny zavatra voalaza amin'ny Baiboly. Ny namorona ny mpira ao amin'ny Baiboly dia Davida. Dia ny zarainy ny taranaky ny Levita. Ary io zay manao fanompoana tsy inona koa fantatsika fa manao fanompoana tamin'ny Andro Testamenta taloha dia tsy maintsy Levita. 12 nisan'ny fokon'ny zanak'Israely. Fa ny Levita nalain'Andriamanitra no fisoronana ho azy. Fa raha vao misy foko hafa izy manatona ny tabernakely dia atao maty. Ianareo amin'izany ny fahamasinana. Zava-dehibe zany. Zany hoe ianao zany tsy mahazo manao fanompoana ho an'Andriamanitra mihitsy aloha raha tsy Levita amin'ny Testamenta taloha. Sika ankehitriny dia tenin'ny Petera mihitsy atsika dia mpisoron'ireo izay zanaky aroana. Ny Levita tsy akory dia tsy inona fa mitovy rà amin'ny Mosesy sy Aroana. Zany hoe ianao zany tsy afaka mihitsy miditra mandray anjara amin'ny asa fanompoana tamin'ny Testamenta taloha. Ratsy Levita. Tandidin'izany dia zao ratsy Jesosy. Mitovy rà amin'ny Jesosy. Ny fiainan'i Jesosy, ny rà an'i Jesosy mantsy aina ny rà hozy ny ten'Andriamanitra. Raha tsy mandray an'i Jesosy, mandray famonjena, converti, miova fo nateraky ny rà sy ny fanahy, mitovy, nateraka indray, nateraka ho zanak'Andriamanitra ianao zany tsy afaka mihitsy manao asa fanompoana ao amin'ny tompo. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny rehefa nisy fotoana Paoly nanangona vola. Dia izy tsy araka ny zavatra nieritreretinay hozy izy fa zao ny tenany aloha ny natolony ho an'ny tompo vory zareo amin'izao asa fanompoana izao. Zany hoe mandeha aloha dia tsy inona akory, tsy ny hira mandeha aloha, tsy ny chorale mandeha aloha. Be da be mantsy ny tsy nateraka indray nefa mihira, be da be ny tsy nateraka indray nefa manao chorale, be da be zany ny olona ankehitriny. Zay mahatonga ny hira hitantsika teo. Asa na tena converti marina ve. Fa ianao mila Levita aloha. Mila nateraka an'i Jesosy, mila mitovy rà amin'ny Jesosy ianao zay vao afaka mipartisipe amin'ny
ministerany fa tsy maimaika fotsiny mandeha aloha. Le vita amin'ny firazanana amin'ny Mosesy sy Arona dia raha mamakytsika dia ireo Levita ireo manao fitafiana rongony fotsy. Zay koa nisy fotoana rehefa nampiakatra ny fiara faneken'Andriamanitra ao Jerosalemy Davida dia zao ny voasoratra hoe nitafy rongony fotsy izy Davida sy ireo Levita mpihira. Fakitsika kely hoe tantara voalohany 5:20 ary ny akanjo rongony fotsy madinika Davida ary ny akanjo toy izany koa ny Levita rehetra izay nitondra ny fiara ary ny mpihira sy ny kenianina toy ny amin'ny fitondrana mba amin'ny mpihira ary Davida ny salotra rongony fotsy madinika. Zany hoe nantentenena ny fihirana zany hoe ny mpihira dia manao fitafiana fotsy. Io tsy amin'ilay ankehitriny satria ny be da be amin'izao koa manao fitafiana fotsy fa tsy izay ny heviny io dia fahamasinana fitafiana. Tafio Jesosy Kristy koa izy ny tenin'Andriamanitra zany hoe fitafiana koa dia Jesosy. Zany hoe ny mpihira zany dia tokony olona ao amin'ny tompony, olona masina koa amin'ny Jesosy. Io tsy olona masina ka le sandratra olo masina ireny. Raha mamaky ny tenin'Andriamanitra tsika dia izay olona ao amin'ny Jesosy dia olo masina daholo. Voalaza mihitsy Paoly isaky manolotra ny epistily dia ho an'ireo olo masina any Pelezana, ho an'ireo olo masina any Antiokia, ho an'ireo olo masina any Korinto, ho an'ireo olo masina any Galatia. Tsisy nasandatra io hoe isaky ny 5 taona voasandatra olo masina. Za zao masina ao amin'ny tompo, ianao koa masina ao amin'ny tompo rehefa ao amin'ny Jesosy. Ary io fiainana ahitana an'io. Fitafiana zany ny akanjo zany zavatra hitanao ety ivelany. Akanjo zany tonga dia hitanao. Dia zany hoe ny tiana tenenina dia raha ianao zay mitafy akanjo fotsy tonga dia hitan'ny olona hoe fotsy. Madio kosa ny fitondran-tenany. Endry kosa izy iny tena ao amin'ny Jesosy mihitsy izy. Zao mivohany ahafantarana ny azo. Fa raha mijery anao zao miaraka aminao adiny ray adiny roa dia efa hitako ianao fomba fiteninao fihetsika ao. Zay koa zany ny mpihira. Misy ao amin'ny Leviticus ao amin'ny Leviticus ao exigeant mihitsy Andriamanitra amin'ny famasinana. Tokony ho fantatsika izay. Exigeant zany sarotiny. Iny le tena hoe toetrany teo sarotiny amin'ny famasinana izy. Ny teny tamin'ny Mosesy izy amin'ny Leviticus 1:20 manao an'izao hoe 1:20 hoe Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny Arona hoe izay rehetra misy kilema amin'ny zanakao amin'ny taranany hatramin'ny faramadimy dia aoka tsy hanakaiky ny fanatrahan'Andriamanitra. Fa izay rehetra misy kilema dia tsy mahazo manakaiky hanao izany na jamba na mandringa na petakorona na manana nampy na tapatongotra na tapatanana na vokoka na sozanina na ny misy petipetina eo amin'ny masony na ny atenina na ny tsingaina na ny torotoro vy. Ny olona rehetra amin'ny zanaky Arona mpisorona izay misy kilema dia tsy mahazo manakaiky hanatitra ny fanatitra atao amin'ny hafa ho an'i Jehovah. Misy kilema izy ka tsy mahazo manakaiky hanatitra ny hanin'Andriamanitra. Hainareo ny tian'Andriamanitra tena zany tsy mahazo manatrin'Andriamanitra zay tsy madio tsorona. Zay tsy manam-pamasinana tsy ahita ny tompo raha tsorona. Dia jereo le klipa hitantsika teo ireny. Aiza ho aiza amin'ny fahadiovana ny maso mijery fotsiny. Fahadiovana amin'ny feo eno fahadiovana amin'ny zavatra hita. Fa tsika zany mezaka manadio zavatra mainty dia mezaka manafotsy zavatra maizina. Loza ho izy any amin'ny Isaia any vao manao an'izany ianao. Loza ho izy hoandreo izay miteny mazava hoe maizina ny maizina ho mazava. Ka tsy diovinao hoe asianao tenin' Jesosy kely fotsiny eo ambonin'ny hira, ambonin'ny instrument. Dia izany hoe madio io. Tsy izay miala tsiny fa tena tsy izay le izy. Fahamasinana modely dia tadio foana fa any an-danitra. Any an-danitra ve sitrapon'ny tompo ve le izy? Ohatr'izany ve any an-danitra ve misy mitsinjatsinjaka kilalaky? Any an-danitra ve misy manao rapy hoe yo Jesosy, yo Jesosy? Any an-danitra ve misy manao reggae misy rastaman? Ty fampianarana ty mbola hitohy ataontsika amin'ny anaran'i Jesosy fa hidiniantsika daholo ny mpiran'ny kolotsaina rehetra na ny rastana ny hip-hop indrindra satria za tanora mantsy ary tao anatin'izany dia hitako ny zavatra 10 taona tao anatin'ny kolotsaina hip-hop ary zarany tamin'ny novain'i Jesosy dia mbola nitahiry ny zavatra nitsarany Amalekita dia nisy taona namorona hira 5 hip-hop 5 hoe fiderana hip-hop kristianina. Fa rehefa namaky tenin'Andriamanitra ary nisy rahalany toro ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra tonga dia mifafako natsipiko potehako daholo satria maninona? Satria tsy sitrapon'ny tompo izay.
ianao mety hiteny ka ny zavatra rehetra ny masoa daholo ny zavatra rehetra namboarin'Andriamanitra Paul ny teny izao tsy ny zavatra rehetra akory ny masoa tsy ny zavatra rehetra ny tsara zany hoe tsy Andriamanitra namorona ny tany sy ny lanitra Andriamanitra namorona ny mazava sy ny maizina fa Andriamanitra dia niteny fa ny mazava rery ny tsara fa tsy ny maizina koa zany hoe tsy zavatra ary rehetra akory dia ho tsara avokoa Satana jereo fironan'Andriamanitra fa Satana ny ratsy mety ho gaga ianao ka tsy handray atendrony fotsiny hoe mozika tsara daholo tsisy tsara daholo zany tsy zany io ao amin'ilay Levitikos 7 dia zao voasoratra andininy 9 ary Jehovah niteny tamin'ny Arona ka nanao hoe aza misotro divay na toaka ianao na ny zanakao raha miditra ao amin'ny tranon'ilay fihaonana mba tsy ho faty ianareo ho lalàna mandrakizay amin'ny tanànankareo hatramin'ny faramandimby izany ary mba hahaizanareo manavaka amin'ny masina sy ny tsy masina ary manadio ary ny madio sy ny tsy madio ary mba hampianarinareo ny zanak'Israely ny didy rehetra izay nasain'i Jehovah ho lasain'i Mosesy taminy io tantara io aoriana kelin'io oloa kelin'io nisy any Abiho sy Nadaba nanaty trafo tsy izy dia vao nandeha kely nanaty trafo tao tonga dia nivonon'Andriamanitra eo anatrehany zay Andriamanitra masina zay dia teneniko hoe tsika lavitra loatra an' Jesosy lavitra loatra amin'ny fanatrihan'Andriamanitra dia tsisy an'izany mamita tena fotsiny tsika eo ny tompo tsy eo ny tompo raha eo ny tompo mitritritra daholo tsika raha eo ny tompo tsy repirepy daholo tsika ohatra ny any asa Safira fa zao no izy tsy eo Jesosy dia manao zay tiantsika ataotsika dia nitenen'Andriamanitra mihitsy rehefa manatona anao izy dia oka ianao ho masina dia avao tsara aloha ny masina sy ny tsy masina zay ianao vao manatona fa raha tsy hainao manavaka amin'ny masina sy ny tsy masina aza miditra eo aza miroso amin'ny fanompona aza miroso amin'ny fihirana aza miroso amin'ny asa fa avao aloha zay dia zao aza misotro toaka koa izy zay mbola hoe fahamasinana daholo ny tinitenenina amin'izany satria mbola mihaitry misy miteny misotro fa aza manao mamitsika zany zay interentsika foana na hitantsika zavatra ato amin'ny Baiboly fa aloka lavitra tsy misotro toaka toy zay anaonao foana toy zay anamary tena hoe misotro fa aza manao mamy misotro divay noho ny fahosahosaonao matetika tenan'izay koa mantsy Paoly amin'ny Timoty dia mahita verset be da be indray ny kristianina amin'izay hoe mahazo atao reny Jesosy raha misotro divay misotro divay Jesosy fa za tsy mateny anao hoe Jesosy mamy divay ary rehefa tsy voafianao io be da be fampianarana momba ny divay koa ny Baiboly fa tsy zay moa ny toriteny ity fa resaka fiderana fa ny fiany dia zao hoe mila masina le fahamasinana mihitsy zany zay ny tiako teneny le fahamasinana mihitsy zao zava-misy ny eglizy ny fiangonana ankehitriny tsy masarika tsy influence zay moa izy misy miteny hoe église influente sans influencer zany hoe église influencée zao tontolo zao Babylone zany Babylone tarao amin'ny Babylone ny tantaran'ny Babylone velohany dia amin'ny Genesis 1:20 dia izao ny voasoratra hoe nahita toeranao izy ny olona avy any antsinananao izy dia nahita tanàny malalaka dia ozy izy hoe andaotsika izy tsy etsiketsikety fa andaotsika hanao tanàna hanao tilikambo hanao an'izay anarana zahoantsika laza ozy izy dia nanao briky izy dia nanao asfalta nataony solona rihitra dia nanao tanàna izy zany mba nitapony izy hatakatra ny lanitra Genesis 1:20 eo aloha kely io nefa nisy ny safotra any izy tenin'Andriamanitra hoe mitera dia mameno ny tany zany hoe ny filazantsara dia zao mila miparitaka mila tsy mipetraka fotsiny eo fa oriana kely zay ny olona dia zao tsika tsy mahazo miparitaka tsika zao tory filazantsara dia atao am-piangonana ihany zay tory filazantsara am-piangonana ao anatin'ny adiny 2 tsisy mivoaka tato ato daholo tsika rehetra Jesosy miteny hoe mandehana ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra itsika miteny indao tsika hiangona zay le Babilôna zay dia rehefa ianao zay sitina olona ao am-piangonana ianao zay tsy hiparitaka fa hoentinao mitsofoka ao aminao ao ny olona inona ny ataonao mitady ianao attraction mitady ianao zavazavatra tian'izao tontolo izao hoentinao satria Jesosy mivoaka ny vision ianao miditra dia ny olona ampidirinao ao inona ny tianao mozika rapiny tika aloha asiana rapy atao am-piangonana inona indray ny tianao ny mozika rock antika aloha asiana rock atao am-piangonana inona indray ny tianao ny ana danse antika asiana danse atao am-piangonana inona indray ny tianao mahay mihira aloha asitsika hira atao am-piangonana zay tian'izao tontolo izao zany ny ampidirinao ao am-piangonana dia zay ny zava-misy ankehitriny Babilôna moderne Babilôna am-piangonana Babilôna ara-pilazantsara Babilôna ara-fihirana zao tontolo izao ampidirinao io anie za miteny aminao hoe raha misy olona any manota manao ny ataony ohatra tia izy ohatra ka ohatra tia kilalaka asiky lalaka ao mandiky lalaka iny olona iny andiky lalaka iny
fa aveo manino inona ny tenena nafinaritra kosa le mivavaka isy kilalaka bebaka v izy tsy mibebaka izy fa nino nandiky lalaka izy eritretinareo am'izany le zava-misy nitanjana fibebahana nitanjona fiovapo fa nitanjana akory tsy zay sitraponao ny atao fa efa mivoana tanteraka ny filazantsara ohatran'ny Saoly zany tia mozika fa Saoly tsy mibebaka Saoly mety aminy rehefa mino mozika tonga avy any Davida de mahazo aina zany metimety ery zany mozika any Davida zany avy eo maka lefina de torana lefiny Davida azanareo ny fiterana indray ny fibebahana de tenin'Andriamanitra sy fanamasina ihany tsisy metody hafa aza tapohanareo rano fa matsatso rano le mozika teneniko rehetra teo tapohanareo bekiny tompo fa tsy mahavita tena mieritriretanareo azy de asianareo zavatra tsy izany ny filazantsara raha makindray tsika eo amin'ny tantara voalohany toko fahenina andiny fahenina amby folo zao voasoratra hoe ary izao no notendreny Davida ho mpividy hira tao trano Jehova rehefa voapetraka tao ny fiara ka nanao hira fanompoam-pivavahana izy tao amin'ny tabirina kely dia ny tranon'ilay fihaonana ambara-panao ny Salomona ny trano Jehova tany Jerosalema koa raha nanao ny rarahana izy dia nitsangana araka ny filaharana inona ny tompo tenena izao izy no nitendreny Davida ho mpividy hira tao an-trano Jehova rehefa voapetraka ny fiara zany misy présence an'Andriamanitra raha mamaky tsika amin'ny Exodus sy Leviticus rehefa eo ny fiara de eo zay Andriamanitra ary misy setroka io rehefa eo izy na misy afo rehefa amin'ny alina de zao tsy mihira aloha ny olona zany tsy mihira mpihira tsy manao hira raha tsy ao ny fiara zany hoe tsy misy mihitsy hira mandeha raha tsy ao Jesosy raha tsy ao fanatrehana zany hoe ny zava-dehibe akory de tsy ianao mihira ny zava-dehibe de enao amin'ny Jesosy enao amin'ny tompo enao amin'ny fanatrehana aloha ao ve enao io enao mihira io zany nisy olona niteny taminao fotsiny hoe zay de mitady olona tsara feo zay mantsy nisy taona nahita gazety ohatry zany groupe évangélika mitady olona tsara feo hainareo le sélection zay ny fifidianana ankehitriny enao zao raha ohatra ka hoe mampalahelo izy ankehitriny raha olona hitady mpihira fidirana tsisy mpihira fidirana raha tsy feo zany aloha fidiny olona de tsoriko aminao zany hoe ny critère ny afahana misafidy olona mihira am'izao de zao tsara feo tsara tareha tsara bika mahay mitendry zava-maneno zay any farany ngamba vao atao hoe tian'i Jesosy fa tsy zany ny tompo tian'i Jesosy converti ao anaty famasinana matahotra an'Andriamanitra de io mety ho ratsy feo ary tsy problème Moïse ary nytenen'izao mihitsy hoe vakavaka rehefa miteny le nitenentsika teo za maloto molotra hozy izy Isaia za hozy izy mbola zaza hozy izy Jérémie zay critère n'Andriamanitra misy an'izany rehetrarehetra zany hoe olona défaut daholo zany misy olona tsy araky ny eritreritrinao hoe tsaratsara fa ratsy daholo zay ny fidin'Andriamanitra hampamenatra ny endry hozy izy any amin'ny Korintianina voalohany any ny adala am'izao tontolo zao fidin'Andriamanitra hampamenatra ny endry fa ny antsika indray ny tsara am'izao tontolo zao ny fidintsika anao asan'ny tompo contraire contradictoire ao amin'ny Néhémie de zao nisy fotoana rehefa rava Jerosalema potika Néhémie tany Babilôna de aveo Néhémie tonga tany Jerosalema nanarina ny tanàna ny Jerosalema rava de zao voasoratra Néhémie toko fasify dia niavaka tamin'ny olona hafa firenena rehetra ny taranak'Israely ary nitsangana ka naiky ny fahotany sy neliky ny razana Néhémie toko fasify andininy faharoa zany hoe zanak'Israely de niavaka zay le teneniko anareo teo hoe tsy mitovy tonga de vao mijery anao de zanak'Israely zany tonga de vao mijery anao tonga de zanak'Israely zany tonga de vao mijery koa anao ankehitriny tonga de zanak'Andriamanitra zany vao mijery anao tonga de miavaka amin'ny fiainany amin'ny fiteniny amin'ny fihetsikany fa tsy hoe mijery anao de le clip rehetrarehetra alefako tamin'ny voalohany iny zao raha tsy nasiky feo iny tsy eritreretinareo mihitsy iny hoe hira fidirana tsy misy mieritreritra zany raha ohatra hoe nasoroko ny feo fa nalefako fotsiny mozika sy ny hira tsy alalan'iny tsika hoe hira fidirana dikany tsy miavaka dikany mitovy Néhémie toko 10:27 ary ny olona sisa
dia ny mpisorona sy ny levita sy ny mpiandry varavarana sy ny mpihira sy ny timnimo ary izay rehetra efa niavaka tamin'ny tompon-tany hanaraka lalàn'Andriamanitra mba mivadin'ireo sy ny zanany lahy ary ny zanany vavy izay rehetra efa nahahaino dia samy nikambana tsara tamin'ny andrian-dan'ny ralany ka niozona sy niaraka ny aniana hanaraka lalàn'Andriamanitra izay nampilazainy tamin'ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra ary hitandrina sy hakatoa ny didy rehetra izay nataon'i Jehovah tompontsika mba amin'ny fitsipiny sy ny lalàny. Voasoratra mihitsy eo amin'ilay 9:20 ny mpihira hozy izy ny mpisorona ny levita sy ny mpiandry varavarana ny mpihira sy izay rehetra efa niavaka mbola miverina ihany hoe niavaka ny mpihira zany dia mila miavaka amin'inona voasoratra niavaka fa naraka ny didin'Andriamanitra miavaka fa naraka ny sitrapon'ny tompo miavaka fa naraka ny lalàn'Andriamanitra dia ombany keo ary miteny an'izao mihitsy izy hoe ary tsy hanome ny zanany vavy ho vadiny tompon-tany ary aka ny zanany vavy ho vadiny zanakailahy. Inona zany dika ny vady zany alliance dika ny alliance zany fifanekena fifanarahana miavaka izy tsy mety raha maka ny zanany lahy ho an'le hafa firenena zany hiaraka amin'ny zanako vavy tsy mety zay dikan'izany tsy mahazo manao alliance mihitsy zany ianao amin'izao tontolo izao sy ianao tsy mety nisy taona rehefa tany Babilôna amin'ny Salama misy an'izay tantara zay ijoro vavongelakely aminareo nisy taona namonjy fety-pianakaviana dia misy an'le fisitroana sy ohatr'izany reny satria nisy fety zany niarana tamin'ny fianakaviana dia manao karaoke le fianakaviana fikozikozainy sy ny ohatr'ohatr'izany dia izy anankiray misy karaoke évangélika ao izy ao izy izy ina izy mba ataovy ny karaoke mba mirahy izy dia tsy nety nira aloha tsy nety nira fa ateoriana moa nampahafantarin'ny tompo dia ity le verset men'ny Jesosy dia zao hoe Salamo 137:3 hoe fa teo no nangataka anay hihira izay namabo anay ary izay nampahory anay nangataka anay hanao fifaliana ka anao hoe manaova hira ny ziona eo anatrehanay nefa ataoko ahoana ozy izy ny firan'ny Jehovah tany vahinianana. Io tantaran'ny Mibabo dia tany Mibabo tany Babilôna tany zany Salamo 137:3 hoe forsen'le tany Babilôna nanao hiran'ny fideranany ziona ny zanak'Israely. Zany ianao zany any amin'ny Babilôna any amin'izao tontolo izao any amin'ny toerana misy ianao any anaty fety any anaty fisotroana anaty mariazy anaty rehetrarehetra any dia misy mamory ianao hoe sy vira fideranan'Andriamanitra be da be ny tratran'izany dia hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe ataoko ahoana izy nanao firanany ziona any tany eviana ataoko ahoana ny hiran'Andriamanitra eto anatrehanareo amin'ity fahotanareo ity ataoko ahoana ny hira eto anatrehanareo nefa tsika ary ny Babilôna ao amin'izao tontolo izao tsy mety dia hoe mila famasinana séparation mihitsy any Jerosalema ihany no mira fiderana ao tempolin'Andriamanitra ao fanatrehana amin'ny rahalahy sy anabavy eo amin'ny tompo fa tsy andeha hira fiderana akory ka ny anaty boîte de nuit na hoe boîte de nuit indray hoentiko dia any indray ny boîte de nuit indray no ampifamadihako amin'izay le izy tsy anao hira fiderana akory ny fisotrotaoko be da be ny tratran'izany le mifangaroaro mandeha ny hira mandeha miakatra loatra ny ambiance miakatra amin'ny maripana dia tafiditra tampoka ny anaty fisotroana any ny hira fiderana any Babilôna ianao ny mihira fiderana ianao tsy zanak'Israely fa ny zanak'Israely tsy mihira fiderana ny Babilôna voasoratra mihitsy nefa ataontsika ahoana ny firanany ziona tany vahinianana nalahelo ny foko izy rehefa mamaky an'io tomany mihitsy matsiaro any Jerosalema sy zionan'Andriamanitra averina kely mihitsy zany le aiza ho aiza ny séparation amin'ny kristianina zay mifanohatra amin'io indray Babilôna indray ny hira tany Babilôna indray noentina any Jerosalema zay indray zava-misy ankehitriny zany hoe nahazo kolotsaina be da be avy amin'ny Babilôna avy any zanak'Israely raha maty tantarana rehetra tsy zany ny zava-misy io tsy zany rehefa tonga tao Jerosalema ry Nehemia ry Ezra niverina tamin'ny voalohany mihitsy niverina tamin'Andriamanitra niverina tamin'ny fanatrihan'ny tompo namorona ny tempoly mihitsy nanangana ny tempoly faharoa tsy nisy mihitsy zavatra avy amin'ny Babilôna hoe kolokolontsaina avy any noentina fitaovana nahita boky ary zareo dia miverina namaky ny boky ny lalàna satria ka ho atao tahaka ny endrika izay nasehonao tany tendrombohitra
fa ny antsika amin'izao mifanohatra zavatra rehetra avy amin'ny Babilôna ampidirinao Jerosalema, iran'ny Babilôna indray, iran'ny Egypte, iran'ny tany Kanana, hoentina Jerosalema. Zavatra tsy fanao zany. Ny fiderana koa dia zao misy ten'Andriamanitra ao amin'ny Matthieu 20:20 manao zao hoe koa nanao taminy hoe Jesosy renao va ka nisy fotoana le fariseau teny tamin'i Jesosy renareo ve izy nytenen'ny mpianatra aminareo izy ny tompo hoe dia hoy Jesosy taminy eny tsy mbola nivakinareo va ny teny manao hoe avy amin'ny vavany ankizy madinika sy ny zaza minono nanamboaranao fiderana. Zany hoe ny fiderana koa zany dia amin'ny zaza madinika. Hainareo zany zaza madinika zany, zaza madinika zany kely bitika ambany midina ambany. Zay foana le miakohaka tsy miova mihitsy ny baiboly ity zany zay. Baiboly ity dia bloky ray, baiboly ity dia vision ray, baiboly ity tsy miova maly an'io ary mandrakizay. Jesosy eto miteny mihitsy hoe zaza madinika ho izy mamoaka fiderana. Zany hoe anao le manetry tena avy anao rehefa miseho amin'ny klipa dia misolo akanjo efa ho telo, volonao misolo efa indroa, manetry tena avy anao amin'izany. Geste, apparence, beauté, satana zany tadio tsara mihitsy nasidoka ny Eva nandeha tamin'ny maso le apparence. Zay koa nahatonga ny lotany tany Sodoma sy Gomora satria rehefa nijery tamin'ny masony izy dia nahita tamin'ny lemaka dia lasa nandeha dia tonga tany Sodoma ny hafarany. Zay le maso zay le apparence zay. Manesy tena avy anao raha ohatra ka iry ambony ery dia iry amin'ny lampihazo eny amin'ny faratapony ianao atao ambony be dia eo ianao dia teateafany olona ok alefa ye manesy tena avy anao amin'izany. Zaza madinika avy anao amin'izany, tsy zaza madinika ianao fa lehilahy mahery, zaza mahinika ianao fa ambony mahazo laza. Zay le tena hoe dangereux be io resaka firahana io fa misy laza manaraka. Ankehitriny tsika misy idole, misy fan club. Zavatra tsy vahiny zany. Misy mpanakanto eto amintsika eto amin'ny gazety namory fan club. Tsy mahagaga nisy fotoana tsika nahita an'le fandaharana tamin'ny télé Ravavy reny hoe copie-collé dia misy copie-collé ana mpitory filazantsara. Raha tratran'izany ianao hoe copie-collé anao hitanao amin'ny reny kilalao reny mila mamerina kely ny filazantsara ianao fa tsy mipasy zay ny afatra. Tsy mipasy zay ny afatra. Lasa misy idole anao any. Tandremo, ka tsy ho mpanompo sampy ianareo izy ny tenin'Andriamanitra. Fa ny mpanompo sampy tsy manana anjara ny fiainana mandrakizay. Ary ianao lasa idole, lasa Andriamanitra kely ny olona. Tandremo, mibeba, afatra avy amin'ny Jesosy sao. Mibeba ianao raha mpihira, malaza, ka misy fan club, ka misy idole anao ny olona. Lasa misy copie-collé anao any mandehandeha. Ao amin'ny Exodus 20:25 sy amin'ny Exodus 20:25 le anteniko nareo hoe arak'izay rehetra asehoko aminao dia ny endriky ny taberna kely sy ny endriky ny fanaka rehetra momba azy dia araka izany ny anovanao azy. Ary tandremo mba ataonao araka ny endriny izay nasehoko anao tao an-tendrombohitra izy. Noentin'Andriamanitra nitokana mihitsy Mosesy dia tao io nafisain'Andriamanitra hoe izao atao momba ny taberna kely. Misy sapitra be da be lazainy ao. Dia ao ka ho izy ny zavatra rehetra momba azy, ny fanomponao, ny fihetsika atao tahaka an'izay. Zany hoe raha fiany dia tsorona dia izao zanak'Israely tsy maintsy mivoaka ny Egypte aloha. Dia rehefa mivoaka ny Egypte zanak'Israely izay vao omen'Andriamanitra vision hafa avy any an-danitra. Fa tsy hoe mbola ny Egypte akory dia nanome lalàna tao Egypte Andriamanitra. Tsy miady zany. Egypte sy Andriamanitra tsy compatible ao. Mila mivoaka aloha. Dia zay vao mahazo vision, zay vao mahazo fomba fijery vaovao. Avy aiza io? Tsy avy any Egypte, avy aiza io? Avy any an-danitra. Fa raha mandinika ny tantara isika ny zanak'Israely sy ohatran'ny kristianina ankehitriny be da be mbola nivoaka ny Egypte fa Egypte tsy afaka taminy. Mbola nitady tongolo. Zay mantsy zanak'Israely rehefa nandidy me tongolo indray zay mitady hena any Egypte, zay mitady an'ity any Egypte. Zany hoe niala ihany tamin'ny Egypte. Ohatran'ny kristiana hoe converti fa zao be da be le tongolo tsy foy, be da be le hena tsy foy, be da be le fombafomba ny Egypte tsy foy. Nanao volamena mihitsy ara, omby volamena iny dieu an'ny Egyptianina masoandro. Andriamanitra ny Egyptianina mihitsy raha aveo noentina tao amin'ny fiangonan'Andriamanitra, tao amin'ny assembléan'Andriamanitra. Ohatr'izany koa tsika.
ny fomba ny Egypta mihitsy no entsika ao am-piangonana amin'izao. Mbola volamena moderna zany sy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Raha makisika amin'ny Ezekiela 7:20, Ezekiela 7:20, io a momba ny Satana, afantarantsika ny Satana sy ny lesoka ny Satana sy natonga ny Satana ny soron'Andriamanitra sy ny fitaka ataon'ny Satana antsika ankehitriny antsika izay milaza antsika ho mpihira. Ezekiela 7:20 ary tonga tampoka ny teny Jehova nanao hoe: ry zanak'olona, manaova hira falahelovana ny amin'ny mpanjakany Tiro. Ka lazao aminay izao no lazain'i Jehova Tompo, ry ilay mahatateraka ny rafitra tsara tarehy tonga marika sady feno fahendrena ny tena tsara tarehy. Tany Edena, sahan'Andriamanitra ianao, ny vatosoa rehetra sy ny eloelo teo amboninao dia ny korniola, ny topaza, ny onyx, ny krisolita, ny berila, ny jaspy, ny safira, ny robima, ny emeralda ary ny volamena. Ny fampanenoana ny amponga tapakao sy ny sodinao dia atao aminao tamin'ny andro namoronana anao dia natao koa ireo. Ianao ry kerobima, kerobima cherubin, misy anjely zany, Satana io. Zany hoe izy hoe tamin'ny nanamboarana Satana zany dia ny amponga tapaka teo, ny sodina koa teo. Zany hoe ny fihirana zany teo, dia tamin'ny namboarana Satana dia ten'Andriamanitra mihitsy fa teo koa zany ireo zava-maneno, teo koa zany ny hira. Dia teo ny fahatsarana izy, tsara izy, tsara tarehinao izy, matateraka ny rafitra tsara tarehinao izy, ny vatosoa rehetra, ny fahatsarana rehetra zany tao Satana miaraka amin'ny hira. Satria Satana spécialiste amin'ny hira, zay ny mahatonga le mozika profane. Dia fantatrareo zay hoe misy an'izay mozika profane zay na mozika tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany. Satria nahodin'ny Satana zay fiderany zay, nahodin'ny Satana zay hira zay, dia namorina ny gadona maro samihafa zay tsy avy amin'Andriamanitra. Ianao dia kerobima voaositra izay manaloka. Fa voatendroka ianao tao tendrombohitra masin'Andriamanitra ianao. Io tendrombohitra io tendrombohitr'Andriamanitra. Any an-danitra any misy an'izay koa tendrombohitra ziony. Ahita an'izany tsika rehefa voavonjy ny Tompo eto amin'ity tany ity izay feno loto. Tao ny vato mirehatra ny tsangatsangananao, tsy nanatsiny ianao tamin'ny alehanao hatramin'ny andro namoronana anao ka mandra-pahita helika tao aminao. Noho ny abetsa ny varotra nataonao dia nofenonao loza tao aminao ka nanota ianao. Ary dia nilotoko ka nareko niala tamin'ny tendrombohitr'Andriamanitra ianao, ary nosimbaka ianao ry kerobima manaloka hiala amin'ny vato mirehatra. Niavinavina ny fonao noho ny atsara tarehinao. Tandremo le fa tsara tarehy, zay le teneniko hoe le sélection antsika. Tsara, ary io mora mahazo ny vehivavy io na ny lehilahy koa ankehitriny. Tsara. Rehefa tsara zay ianao dia miavinavy. Beauté. Efa nahasimba ny fahendrenao mba amin'ny famirapirantanao ianao, nazeraka tamin'ny tany ianao sady natolotro ho fitalonjonan'ireo mpanjaka noho ny habeny helikao tamin'ny tsy fahamarinana amin'ny varitrao dia ny voalotonao ny fitoeranao masina, koa izany no amelako afo avy ao andevinanao ary ataoko tonga laveny eny ambony tany ianao io masiny izay rehetra mijery anao. Zao voasoratra hozy izy. Noho ny habetsan'ny varitra ao izy dia nilotonao fitoerako masina. Zany hoe tsika mahita resaka varitra. Zany hoe rehefa betsaka ny varitra dia maloto. Maloto. Betabe amin'izao tsika ny kristiana mivarotra. Opération lasopy, opération ary, opération atsy. Album 9,000. Miditra mijery spectacle 5,000. Noho ny habean'ny helikao tamin'ny tsy fahamarinana amin'ny varitrao dia voalotonao ny fitoeranao masina. Tandremo ny vola rahalahy, ianao izay mihira fidirany, tandremo ny vola. Rehefa betsaka io vola io tsy madio intsony. Misy fotoana misy mpitoro reny nirehatra tamin'ny voalohany, fa rehefa mandeha fotoana manenjika album, tsy haiko efa album 5 sy album 4 amin'izao, satria mandeha mandeha le varotra, mandeha le vola. Dia efa tsy mahita fanahy ianao, mihainao liry ianao zao efa mahino gadona hafahafa, efa klasika, efa tsy misy fanatrehan'i Jesosy intsony, efa mihainonirany amin'ny voalohany ianao teo Jesosy. Satria maninona? Noho ny habetsahan'ny helikao tamin'ny tsy fahamarinana amin'ny varitrao dia nilotonao ny fitoeranao masina, ny vononao, ny onction-anao, nampalahilozinao ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanaovana tomboka sy anao. Satria maninona?
tratra ny satana ianao zavatra rehetrarehetra nanjoan'ny satana tany an-danitany io mandroantsika amin'izao io e tsisy zava-baozao eto ambany masoandro sy ny ten'Andriamanitra na misy azo izy zavatra ela izy mpitory-teny zay dia ny teo ihany no miveriny ka raha tia fantatra an'izany ao dia vakia ny baiboly zavatra zay rehetra nanjoan'ny satana io nomeny ny olona dia tratra daholo ny olona iza moa satana dia voalaza koa amin'ny Isaia 4:4 indre latsaka avy tany an-danitra ianao ry ilay fitarik'andro zanaky ny maraina voakapa enjera amin'ny tany ianao ry ilay mpanidipaka amin'ny firenena ary ianao efa nanao anakapo hoe any an-danitra no hiakarako any ambonin'ny kitan'Andriamanitra no hanandratako ny seza fiandrianako dia hipetraka eo an-tendrombohitra fivoriana ny parany avaratra aho hiakatra ho any ambony avoana ny rahonao dia ho tahaka ny avo indrindra satana ozy izy dia kitana fitarik'andro kitana maraina kitana zay mahatonga avy amin'ny kitan'izany raha amin'ny teny frantsay dia hoe étoile ny étoile zany étoile zany amin'ny teny anglisy star dia zay mahatonga antsika ankehitriny mahita hoe star à la recherche de la nouvelle star raha avy anao zay star kitany ianao zay tandremo satana koa kitana zany ianao efa tsy eto tany tsony efa nisidina zany ianao tsy zaza madinika tsony ohatran'ny tenin'i Jesosy hoe manetry tena fa ianao zay efa eny ambony nefa tsy fantatra fa ianao vovoka zany hitsana vovoka zany ambany vovoka zany tsy mipetraka ambony mihitsy vovoka amin'ny tany foana fa matoy zay niakatra ambony nitsofon'ny rivotra nisy elatra beda be ny kristianina manana elatra vovoka manana elatra tsy fantany hoe vovoka satria lasa star malaza volo malaza dia tsy fantany fa efa mitovitovy eny amin'ny toeran'ny satana ilay misidina tadio fa satana tsy hitondra antsika hidiny zany mihitsy aoko ho fantatrareo zay rehefa nakafanan'i Jesosy dia zavatra anankiroa na telo natao fa ny anankiroa amin'io dia hoe nitondra an'i Jesosy teo am-tendrombohitra avo dia avo izy tsy miteny hoe teny amin'ny lemaka zany ambany lemaka zany any amin'ny farany ambany foana any amin'ny midiny fa satana dia mitondra anao eny amin'ny tapo tendrombohitra eny amin'ny farany avo eny amin'ny toerana ambony apetrany eny ambony eny ianao dia avy eo koa izy niteny tamin'i Jesosy hoe noentiny tao amin'ny tapon'ny tempoly izy tsy miteny hoe ry amin'ny seza ry amin'ny farany ry eny amin'ny tapon'ny tempoly zany hoe satana hitondra anao ohatra anazy star satria toetsain'ny satana dia io hoe ho tahaka ny avo indrindra ianao ho lasa ambony ianao alaza ianao eto amin'ity tany ity alaza ianao hoe zay koa ny fitoriana ankehitriny mantsy ho alaza ianao lohany ianao voalohany ianao fa tsy zany ny baiboly raha manaraka ny baiboly anao dia zay voalohany aminareo aoka izy ho farany aloha raha misy olona manasa anao izy ny tenin'Andriamanitra dia zao mipetraha ianao eo amin'ny farany dia avy eo anao izy atsony le manasa anao hoe mikara ty dia lazaiko aminao sisy Jesosy fa azo laza ianao amin'ny niaraka nasaina taminao fa raha ianao kosa mipetraka eo aloha zay le fiasan'ny satana zay ataony eo aloha ianao ka miteny aminao le nanasa anao tsy toeranao io fa toeran'olon-kafa zay manan-kaja noho ianao lazaiko aminao izy Jesosy fa hifindra ny farany indrindra ianao hiafina satria zay manandra-tena no ahetry zay manetry tena no asandatra tadio ny teneny tamin'ny Eva ho tahaka an'Andriamanitra nareo raha mihinana an'io ho tahaka ny Andriamanitra zany miakatra ambony miavo lenta be zany ny eto amin'ny firenena amin'ny laza amin'ny rehetrarehetra miakatra fitakan'ny satana tsy miova mihitsy be da be ny tratran'izany indrindra ny fiderana le tenkoreo ny tena mahadangereux ny fiderana dia misy an'izay misy laza manaraka misy voninahitra manaraka misy fahamboniana apetraky ny olona aminao mahitanao daholo ny olona amin'ny YouTube tsinona ka mahitanao daholo ny olona eny amin'ny afisy rehetrarehetra iny ka ny sasa mety ako autographe ianao mba ataovy sinikely ity tandremo efa lasa star ianao star io no amakytsika dia ny kitan'ny maraina ny tena kitan'ny maraina dia Jesosy Kristy fa satana pakatahaka any an-dafy any misy lalana zay hoe tsy haiko ale day star sa ohatrohatro zany dia rehefa tonga amin'io ianao zay efa niakatra ambony be ny lazanao dia manao anarana dia mahazo kitana dia faly ery ny star hollywoodienne reny hoe misy kitana misy mahazo kitana efa niavaka tamin'ny fiarahamonina zany efa nisandratra zay le izy raha tsorona ny star zany any ivelany dia efa hitantsika angamba le amin'ny sary reny
misy olona mitehaka dia misy manao fampisehoana ery dia mahazo dera mahazo laza dia totoerana eto amintsika ankoatra izay be da be ny stara be da be ny mpanakanto ny any amin'izao tontolo izao aloha tsy iny efa nazy iny a iny Jesosy mahita azy fa hainao izay kristianina ka stara no resahako eto dia izao ny stara kristianina nareo mitovy mihitsy mitovy e mahazo laza mahazo dera zava-misy koa dia izao ny fahotana inona ny sinina ny fahotana voalohany tao amin'ny baiboly hoe nanota ny zanak'Israely nanota i Adama sy Eva Genesis 3 izy dia voalaza mihitsy hoe rehefa avy niana le voankazo ny ranan'Andriamanitra hoe aza hoanina izy dia nanino nitanjaka dia fantany izy fa nitanjaka izy dia nakaravina avy avy dia nanaromany ny vatany izany hoe mitanjaka zany hita miariary dia raha ianao zay miariary hita foana ianao isan'andro amin'ny tele hita foana ianao amin'ny YouTube hita foana ianao amin'ny Facebook hita foana ianao na tsy pira ny teneniko eto fa na ianao tia manao makamaka sary io dia publiena mitanjaka ianao tandremo mitsika mila miavy nitadio ny saroma mosiesy nitavana tadio koa i Abrahama ny akohaka tadio le anjely serafima reo farany ambony indrindra amin'ny gradina anjely fa anankiefatra io serafima dia nielatra ny anankiefatra nanorona ny tavany sy ny tongony ianao nefa tsiny miariary hitan'olona ary tonga dia ry aloha be ry amin'ny sain'ny ry aloha ery tandremo virina kely amin'ilay teo le hoe noho ny abetsy amin'ny varotrao dia nataonao nofenianao loza taminao ka nanota ianao noho ny aben'ilokao tamin'ny tsy fahamarinana ny varotrao dia voalotonao no fitoeranao masa io voly io manimbo tadio Balama io dia mpaminan'Andriamanitra io Balama io nisy mpanjaka antsony hoe Balaka dia natsony Balaka andao izy fa misy firenany tsangana avary ozony ho aty dia omeko voly ianao omeko fitahiny ianao dia nandefa olona aloha izy olona tsotsotra dia ozy izy Balama hoe aveony ianao fa ozono ho any firenen'ny Israely dia tonga tao amin'ny Balama Andriamanitra hoe aza manozana ary aza mandeha miaraka aminy nazava ny tenin'Andriamanitra dia niteny Balama za tsy andeha araka aminareo fa tsy avelan'Andriamanitra miaraka aminareo mijoro tsara Balama za tsy handray ny vola za tsy hoany aminareo za incorruptible za mijoro tsara dia fetsy be Balaka fetsy be Satana nandefasany ray manakaja kokoa noho izy noho le nalefany teo raha maki ny baiboly tsika raha ohatra zany ka hoe miaramila tsotsotra aloha le nalefa ny Balaka tamin'ny voalohany niaraka mitambo ny vola sotra zany dia nalefa ndray ny colonel dia miaraka amin'ny meko laza be anao sy meko voninahitra be anao dia nahita an'iny amin'izay Balama dia nanomboka ny dévier niova amin'ny message za efa niteny taminareo aho izy fa tsy araka aminareo nefa teny an'izay mihitsy hoe nefa andraso ihany aloha fa notany an'Andriamanitra dia efa hitan'Andriamanitra izay hoe iny fa efa nomboka niova fa tahazon'le tampony tahazon'le vola dia izy Andriamanitra hoe raha andeha ihany ary ianao nasian'Andriamanitra ihany dia mandeha ihany nefa izay ho lazainao dia ho lazaiko dia avy eo nisakan'Andriamanitra izy teny an-dalina hoe ino ty ataonao ty nisy boriky nataon'Andriamanitra ny teny mihitsy mibloken'Andriamanitra ny lalana gauche droite aloha sy aoriana dia be da be ny ohatra amin'ny Balama dia avy eo moa Balama nandeha ihany dia raha maki ny tantarantsika dia nivonoa zanak'Israely mihitsy Balama tany anatin'ny fahavalony zanak'Israely izany hoe ny faran'ny Balama zany efa tsy ao mitompontsony efa ny dévier misy satria nisy vola tao tadio Jodasy telo taona sy tapa miaraka amin'i Jesosy fa zao telopolo volafotsy telopolo dia nivadika satria nisy vola tao Ananiasy Safira varotra tany noho ny fitiavam-bola nandaingy nisy vola tao tandremo noho ny habe mivarotra ao dia lotonao ny fitoeranao masina ankehitriny tsika mpanakanto tady vola manao hira fiderana tsy izy efa nahazo maimai-pona nareo manome za maimai-pona Jesosy naniraka amin'ny mpianany hoe
Matio toko fahafolony dimy vavaly sitrano marary atsangano maty diovy ny boky avoainy démonie efa nahazo maimaimpona nareo koa manome za maimaimpona ao amin'ny asan'ny apôstôly toko vavaly dia mbola miteny an'izao ny ten'Andriamanitra hoe ary izy roa izy nametra tanana tamina ka diana ndray ny fanamasina ary Simona no nahita fa ny fametrahany apôstôly tanana nanomezana ny fanahy masina dia nitondra vola omena azy ka nanao hoe meo azy amin'ny fahefany zany koa meo azy amin'ny fahefany zany koa mba handray ny fanahy masina izay olona metraka tanana zany hoe Simona io zany olona mpanao fanafody raha maky ny tantara io dia niova dia rehefa nahita ny asan'ny ery Paoly ery Petera sy Jaona nametra tanana dia nilatsaka ny fanahy masina dia nitondra vola mividy ny fanahy masina zany hoe ianao raha nanao ositra nanao hira fiderana ny men'Andriamanitra taletany amin'izay dia amidinao mampividy ny fanahy mampividy tenin'Andriamanitra ho an'ny olona ianao fa tsy fantatrao ohatran'ny Simona ianao dia jereo ny tenenin'ny Paoly aoko ho very aminao ny fanahinao izy satria ianao nanao an'izany zavatra izany dia tandremo mibepa tandremo mibepa mibepa tandremo aza mivarotra zavatra an' Jesosy zany mihitsy Jesosy anie amin'izao lasa marika Jesosy zao lasa marika amin'izao zao mahita tsika akanjo misy Jesosy dia amidy tsy haiko 15,000 ariary 10,000 ariary mamidy tsika sy poketra mbola malaza noho naiky Jesosy amin'izao sy Adidasy mandeha foana io na any Afrika faran'izay tsisy mahita any satria ny ten'Andriamanitra dia miteny hoe hotoriana amin'izao tontolo izao ty filazantsara ty vavolombelona zany hoe na any amin'ny tanàna ny pigme any lavitra be ianao dia mbola mety tsy mahafantatra anaiky arany any fa mahafantatra an' Jesosy dia raha vao asianao Jesosy zany ny t-shirt anao na asianao Jesosy ny tennisinao mety mividy ry zareo business t-shirt misy Jesosy amin'izao miaraka amin'ilay marika le ictus moa sa inona le poisson Jesosy tsisy marika zany lazaiko anao tsy nanao marika mihitsy izy fa amin'izao efa misy symbole zay le anao anarana ho atsikitsika dia asianao ictus kely dia lafo be ny vidiny tandremo aza mivarotra mihitsy amin'izao misy tennis Jesosy 70 € Jésus Christ Jésus Pierrot efa tsy haiko tsony eto tsika mahita fidirana 16 € hira tsika ve nahita mihitsy ao amin'ny baiboly hoe rehefa ny hira dia nisy nanao napiditra fidirana na nahita amin'ny Petera na Jaona ohatra rehefa andeha hijery ny tompo dia aiza aloha fidirana 5,000 ny miditra ato tsisy fidirana na ny kely aza maimaimpona daholo izy Jesosy ny zavatra rehetrarehetra ankehitriny koa eto amintsika ohatr'izany 3,000 ariary ny fidirana 3,000 ariary 9,000 ariary misy réservation mila mireserve demi-meloa raha vao tsy mireserve demi-meloa tsy mahazo place satria manao réservation koa ianao zany anin-danitra réserve place eo aloha vavy any efa mivoana Babylone tandremo le ten'Andriamanitra teo noho ny abetsaky mivarotra ao dia nilotonao fidirako masina io tsy haiko izay motivation-nao anao asa soa ve anao tsy haiko izay motivation-nao tena tsy fantatro mihitsy tompoko fa mitory fotsiny le araka ny tenin' Jesosy hoe ambarao izy ny fahadisoana ataovy mafy ny fenao fa aza atao maheny lazao amin'ny oloko ny fahadisoana feon'ny miantso mafy any anefitra hoe amboary ny lalan'i Jehovah ataovy mahitsy ny lalanareo amboary ny lalanareo ataovy mahitsy dia iseho ny voninahitr'Andriamanitra fa mahatonga ny voninahitr'Andriamanitra tsy miseho dia izay vilivily ny lalanareo vilivily ny lalantsika vilivily ny lalantsika firenena malagasy mila ho averina amin'ny laonina dia le zavatra tena anisan'ny ao amin'ny apokalypsy toka 7 moa dia misy an'ilay antsoina hoe Babylone la grande amin'ny teny frantsay Babylone lehibe le vehivavy janga dia raha mijery an'io vehivavy janga io tsika fiangonana ny vehivavy janga fiangonana ny vehivavy amin'ny tenin'Andriamanitra koa ohatran'ny Israel zany fifandraisan'Andriamanitra sy Israel amin'ny testamenta taloha ohatran'ny mpivady dia fifandraisan'i Jesosy sy ny fiangonany koa amin'izao ohatran'ny mpivady izay ny tenenin'ny Paoly hoe ataoko madio nareo izy tahaka ny Virjina atolotro ho an'ny lehilahy iray izay nanolotra ny ainy ho anareo dia amin'ny andro farany nefa tenenin'Andriamanitra mihitsy fa misy ny antsoina hoe vehivavy janga apokalypsy 7
vehivavy zany a maloto fa zao tianao be mijery an'io rehefa jerenao io tsy hitanao hoe maloto fa io mihaingo be manao maquillage zay le apparence zay mitafy zavatra menamena izy jako volomparasy izy ny tenin'Andriamanitra zay zany hoe vanim-potoana ohatr'izao zay zavatra nanjohan'ny Satana zany tany an-danitra le hoe niavinavinao izy ny fonao noho ny hatsaratarenao noho ny hatsaratarenao dia niavinavina ny fonao dia zay mahatonga antsika tsika koa sodoka an'le maso ny velany no hitantsika raha mijery fiangonana amin'izao zany tsika tena mirentirento mihitsy écran plat zao efa ny am-piangonana tsy hoe ratsy akory ny écran plat fa le tsika zany zay tsika zany tenin'Andriamanitra dia finoana zany a tsy tamin'ny maso raha mijery an'i Jesosy tsika dia zao voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe tsy nisy endrika na tsara tarehy izy tahaka an'izay tsy mendrika ho jerena akory Isaia 4:20 zany hoe Jesosy tamin'ny tonga teto a tsotra be tsy m'intéressé anao zany raha masonao fotsiny mijery azy fa nefa dia Andriamanitra velona tonga nofo fa tsika ankehitriny satria tsika mandeha maso zanak'Eva daholo mandeha maso hoe mijery an'ilay voankazo izy dia nandray dia nihinana dia zay koa tsika mijery dia joalajoala ilay fiangonana ao mihitsy Andriamanitra jerevy ny akanjo ataon'ireo mpihira miova foana isaky ny vita ny 15 minitra miova mena indray lasa fotsy daholo izy mianakavy manao akanjo ao mihitsy ny tompo le apparence amin'izao misy fiangonana eny aloha eny misaina ianao tsy maintsy manao costard raha vao tsy manao costard ianao dia tsy mety eny misaina ianao vehivavy tsy maintsy manao robe daholo ary io robe tsy mora robe amin'ny lafo vidy zay le apparence dia ao mitompo dia mety hiteny ianao hoe zay ve araka mitompo dia tsy mila manao fitafy tsara mila manao fitafy tsara tsy ihany ny olana tsy resaka fitafy mihitsy ny filazantsara aza fangaro a ny amin'ny hoe mpisorona mila manao zavozava zao satria efa rava tamin'ny andron'i Jesosy ny lalana fisoronana Paoly miteny an'izay ravano izy ny lalana misy ny didy izay nisy ny fandrafiana lalana fisoronana rehetra tamin'ny Levitikosy zany fa amin'izao ianao na atao trano na aiza rehefa ao amin'i Jesosy ianao aty fahamasiana dia zay ny fitafiana vaovao dia ny fitafiana fotsy fa tsy akanjo ivelany fa tsika zany sodoka an'le image zay le ataoko hoe star any andafy any misy an'le festival de Cannes dia io amin'ny festival de Cannes io mpanakanto rehetra ny olo malaza rehetra mpanao fanatanjahantena malaza mamoaka ny akanjony tsara tarehy amin'ny festival io dia ohatr'izay koa tsika eto amintsika eto rehefa andeha hivavaka misy vehivavy tena zany mihitsy amin'io avoakany ny akanjony zay fotsiny dia amin'io amboariny tsara ny volo zay fotsiny dia fahaly ery rehefa mandeha ny rakitra hitan'ny olona masonao mijery anao daholo ny olona zay fotsiny manana ny loko manokana vao mahita ianao tonga dia mitora-jofo fotsy daholo dia ny sasany iray fotsy sy manga daholo dia ny sasany iray dia izy ianao hoe tena ato Andriamanitra tandremo ny famantarana anankiray amin'ny Babilôna koa dia zao Babilôna zany dia voalaza misy tao amin'ilay Babela ao amin'ny Genesis 1:20 dia le hoe nanao briky ny olona hozy izy naka briky izy fa tia kely le Genesis teo 2:20 Genesis 1:20 Genesis 1:20 ary niresadresaka hoe izy andeha isika hanao briky ka andalotra azy ary nanao briky natao solombato ary briky izy natao solombato ary asphalte natao solondira io le teniko teo hoe anao tilikambo avo dia avo ny olona hozy izy dia atao matakatra ny lanitra ny tapony amin'ny teny hébreu iny dia ny tena dikany iny dia zao hoe ny any amin'ny farany ambony any zany ho takan'Andriamanitra zay ny dikany dia zany hoe ny olona zany manao briky zany mitovy daholo zay le teniko hoe mitovy daholo vao mijery an'izao sary zao dia mitovy daholo izy mianakavy briky zany fa ny antsika dia tsy briky fa hoy izy Andriamanitra hoe vato raha manao alitara vato izy Andriamanitra vato ana nareo dia tsisy pebi zany asan'ny tanana zany hoe tsy famonjena koa avy amin'ny asan'ny tanana ary tsy maintsy vato zany tsisy namorona vato zany Andriamanitra namorona vato fa briky kosa olona manao azy dia be da be briky amin'izao io fantatrao fotsiny za taloha tao anatin'ny fivavahana lehibe dia za tao anaty briky zany mitovy ny fisainako mitovy raha vao misy olona fotsiny ohatra hoe miteniteny zavatra be miteny amin'ny teny tsy fantatra ohatra dia hafahafa be satria za briky zany tao aminay tsy mba misy an'izany miteny amin'ny teny tsy fantatra zany tsy misy fanatreha amin'ny fanahy zany
raha voambiny zany hoe eto mifana zany amiko hafahafa zany misy fivavahana ny fomba vavaky n'izy mianakavy mitovy daholo ny fomba fitoro ny pastera mitovy daholo le manaitraitra mitovy daholo tonga de fantatra hoe brique koa zany satria brique zany makamolona nareo le ohatra makeny ambotso manjaka ohatra amboarina molona mitovy refy io 7 cm, 12 cm, 20 cm rehefa mitsofoka ao ianao de zay fomba fijerinao zay koa ianao de ohatr'izay koa ny fivavahana ankehitriny zay Babylone mitovy daholo ny refy rehefa ianao za ampitsofoako amin'ny fiangonana anankiray na mivoaka avy eo fiangonana anankiray avy mivavaka de fantatra ianao hoe avy tarito satria manino brique fomba fijery mitovy fomba fitafy mitovy fomba fiefitra mitovy zay le brique fa tsika vato samy hafa tsika rehetra hoy izy ny ten'Andriamanitra de samy nomena fanomezam-pahasoava amin'ny fanahy samy hafa na de tena iray aza sasany hoy izy meny teny faminahina teny fampianarana be da be le izy zany hoe tsika samy hafa tsika rehetra hoy izy na de tena na de maro aza de tena iray ihany ny tananao izy tsy afaka manao ny tongotra hoe satria tsy tananao ny maso izy tsy afaka manao amin'ny sofina satria tsy zao fa tsika de mifameno fa samy manana andraikitra samy hafa zany hoe za mety manana don hafa ianao mety manana don hafa tsika rehetra io zany de vato samy hafa zay le trano fanahy izy Andriamanitra vato tsika zay mahatonga ny ten'Andriamanitra hoe raha tsy teny reo izy de ny vato ny tia-tanana ny vato ny tehaka Jesosy zany ny azo vato ny ilainy ary mamaky sika amin'ny nanamboarana ny Solomona ny tempolo tsisy brique tao fa vato daholo vato efa vita avy ihany io de apetraka fotsiny fa tsy nahenona feom-by mihitsy ara tamina mironana tamina menana tsy nahita olona kapokapoka tamin'io mihitsy satria tsy avy amin'ny asan'ny tanana ny famonjena tsy avy amin'ny herin'ny tena ny famonjena andafy misy an'ilay tsony hoe mega church le zay koa ny modely tiantsika le tahaka zay le teneniko foana hoe ataony ny sitraponao any États-Unis ataony ny sitraponao ety Madagasikara tahaka ny any États-Unis zavatra hitan'ireo mpitarika firenentsika mpitarika fivavahana eto amintsika eo any andafo ampidirina eto manao mega church zany le fiangonana malaza fiangonana lehibe fiangonana feno olona ray alina ray bivavaka de ankehitrinsika mahita hoe fiangonana anisan'ny goavana indrindra ty Afrika fiangonana lehibe indrindra eto Madagasikara fiangonana lehibe le vaventy le mirentirenty ao amin'ny collégium moa de ifandrombahana mihitsy ny famenonana io hatria mila ngeza mila mijoalajoala mila mivelatra mila ambony mila hita mila tsy zany Jesosy ary Jesosy tsy ao maro mety ho gaga amin'izany nareo nisy olona nyteny moa vitsy fa ny olona vonjena izy Jesosy hoe midira vavahady ety fa eto ny vavahady ary tery ny lalana makany ny fiainana vitsy ny vonjena tadio fa zanak'Israely eniny etsy ny lehilahy miaraka amin'ny zazam-bahivavy tamin'izany be da be manambady tsiray mihoatra ny roa miaraka amin'ny zaza any amin'ny 3 tapitrisa any nisan'ny olona fa tonga tany Tankanana tamin'ireo génération 20 taona miakatra roa tadio tamin'ny Noa tsy fantatra nisan'ny olona tamin'izany fa ny olona voavonjy valo tadio tamin'ny andro Loto tsy fantatra ny olona tao Sodoma sy Gomora ny olona voavonjy 4 telo 4 de ny ray ny herika ny verin-dalana tsy nandroso tsoa karaha nytanenao hoe de ahoana ny olona rehetra tena tsy haiko fa Andriamanitra mahalala fa ny ten'Andriamanitra de milaza hoe moa vitsy ny olona vonjena midira vavahady ety te ho voavonjy ianao tery io lalana io tery zany tena tsisy mety mirirana ary ianao miditra ao amin'ny lalana tery zany hoe tsy hitondra entana mavesatra be tsy hitondra zavatra manavesatra fa zay mahamaivamaivana anao eto koa ny lalana makany ny fiainana zany hoe tsy mivita amin'ny varavarana rery ny tety ny vavahady rery ny tery fa ny lalana mihitsy koa lalana misy koa de ety zany hoe isan'andro io tsy lalana mora sarotra tery 5 arivo ny olona vokisan'i Jesosy betsaka zany mety mafeny collégium koa zany rehefa tonga ty amin'ny azy fijaliana tsy hita izy mianakavy ny testa de tadio tsara ny fidirana sy voninahitra izy ny fizahan-toetranareo amin'ny finoana hoy izy Paoly hoy izy Petera zany hoe ny testa afantaranao tena zanak'Andriamanitra de tonga teny amin'ny azy fijaliana ve iza ny tonga teny jaonina rery ny tonga teny Petera raha niodina teny an-dalana ka aoka tsy rehefa nihinana mofo sy hazan-drano 5 de izy ianao eo amin'ny tompo be da be ny olona mitady ny mofo sy hazan-drano 5 fotsiny mofo sy hazan-drano 5 de le inona ny tianao ino ny mofonao ary inona ny tianao ino indray ianao ny hazan-dranonao ny fitahiana prospérité filazantsara avy any amin'ny elo
filazantsara avy any amin'ny elo zay ny filazantsara mitory fitahiana foana fitahiana ie fa famasinana dininao fitahiana ie fa ny fialana fahotana tsy teneninao ny fitahiana ie fa ny azo fijalian' Jesosy sy ny hery ny azo fijaliana adinonao raha mijery ny hery ny azo fijaliana ianao tsy fitahiana zany ny azo fijaliana izy izay nataon'Andriamanitra herin'Andriamanitra ho antsika izay rehetra mihina inona ny herin'Andriamanitra tahita ny herin'Andriamanitra fa ianao ihany mamaly azy inona ny herin'Andriamanitra azo fijaliana fibebahana ianao mihaiko fa diso ianao mila vonoina inofinao mitaditady trano io mila vonoina inofinao mitaditady asa io mila vonoina aloha inofinao mitaditady an'ity rehetrarehetra ity io satria manino satria ianao mbola mpanota ianao mitady trano nefa ny vadinao tsy tianao ianao mitady fitahiana risy nefa ny zanakao tsy hajainao ianao mitady an'ity zavatra rehetrarehetra ity nefa ny ianao mangalatra ianao manao kolikoly fa tonga ihany ianao vavaka dia za Jesosy mila asa za Jesosy ataonareo fa izy Jesosy fa ho avy amin'izany izy ao izy nanery anao efa nisy olona niteny tamin'i Jesosy ao amin'ny Jaona 12 teneny rahalahiko izy baiady lovango izy Jesosy hoe zany ka ny atongavako de ohatr'izay tsika tsy fantatsika koa le zavatra angatantsika amin'ny tompo forsentsika fotsiny Jesosy hanao ny zavatra tiantsika atao zay koa le Babilôna Jesosy niteny an'izao mihitsy eto amin'ity tendrombohitra ity no anamboarako ny fiangonako za manamboatra fiangonako ny vision za ny manao azy za fa ny antsika ny fiangonantsika asaintsika ataon'i Jesosy visionao ianao izay zavatra tianao anao fa hoentinao amin'i Jesosy Jesosy zao zavatra tiako ny tiako Jesosy de fitahiana ny tiako Jesosy de fahasoavana ny tiako Jesosy de trano ny tiako Jesosy de fiara ny tiako Jesosy de asa ny tiako Jesosy de te hanan-karena be teo miliardera fiangonanao zany de Jesosy ny asainao manao azy tsy izay ny baiboly fiangonan Jesosy Jesosy manao azy io koa tsy akory hoe fiangonantsika de tsika manao azy zay koa hafa koa zay ny vision rehetrarehetra ao tsika daholo de tsika daholo koa manao azy zay le Babilôna tena izy andeha tsika hanao briky andeha tsika hanao anty sy ty am'izay tsika tonga any an-danitra fa alohantsika ny adidy ataontsika ny fetin'ny taranaka ataontsika ty zavatra rehetra ataontsika daholo ty zavatra rehetra de tonga any an-danitra tsika kainy zany kainy ane vavaka miasa isan'andro samarainy mangady tany nanondraka tonga am'izay de anao fisoroana na vavaka am'izay de tiany ianao Jesosy tsy nazo sitraka satria manino satria herin'ny tenany nanaova ny fiangonana de anao koa mety herin'ny tenanao sy ny visionao anaovanao ny asan'ny tompo tsy izy koa zany de ny fiaingodeny anankiray indray de ny fiangonan'i Jesosy tsika manao azy ohatran'le teo kainy fa le izy fiangonan'ny tompo izy manao azy vision Jesosy fomba fijery Jesosy rehetrarehetra apetraka ao Jesosy de Jesosy koa manao an'io famonjena avy aminareo izy de avy amin'ny finoana tsy avy amin'ny asa so isy rehare mila miova fotsiny ianao mandray fanahy masina de mahita vision amin'ny tompo de izy ao anatinao amin'ny lalan'ny fanahiny matateraka ny asa sy ny teniny any an-dafy misy an'le mega church malaza be misy an'le profety le profety le titre koa zany masodoka atsika koa mantsidoka am'izay somary miteny an'le anarany hoe bishop de asa nga hoe ahoana ny fahitantsika an'izany fomba ketiketoka be any misaintsika zany ohatrany manitona atsika namainy zany bishop eveka ny dikan'izany amin'ny teny frantsay mpitandrina amin'ny teny gasy fa aza azodoka an'le antsony hoe bishop fotsiny ianao na profety profety koa zany koa profety zao apôstôly ndray mpandezaina eny raha teo de misy an'izany apôstôly général zany eto amintsika tsy haiko hoe tsy haiko mihitsy zany hoe ahoana zany le fomba fijery tena gaga apôstôly général zany io na tamin'ny tompo namana tao amin'ny testamenta taloha namana siriana nyrodana ny bokotra mila niondrika nampidirina tany Jordana impito aloha général atsony izy mivoaka avy eo satria nanetry tena lasa ohatrany zazakely nioditra général nefa boka ka tsy haiko atsika sy doka i Paul rehefa manoratra Paul tsy niteny titre zany mihitsy Paul izy aloha voalohany indrindra apôstôly rehefa avy eo Saul izy io taloha de novaina Paul zany hoe nitenena am'izany de ny fiovahana ny entin'Andriamanitra tamin'ny fiainany ny fiainany fitsanganany tena maty ny résurrection tamin'ny fiainany zay le tsony hoe Paul Saul taloha efa Paul azao izay vao le titre fa tsika ndray tsy zay raha nanoatra ny apistily zany tsika de nanao hoe
apôstôly Paôly, apôstôly zao. Fa andao nefa kina kely isaky ny epistily sorata amin'ny Paôly a, izay daholo. Ohatra, amakitsika ohatra ny Romana toko voalohany. Paôly, mpanompon'i Jesosy Kristy, vao antso apôstôly. Tandremo a, Romana toko voalohany. Paôly, mpanompo, io mpanompo io amin'ny teny mpoirany dia andevo. Fa atsika moa zany mety tsy dia tiantsika loatra le andevo fa nataontsika mpanompo zany mbola eo eo. Zany hoe mbola afaka aminao zay tiany. Andevo zany tsy manana droit mihitsy. Andevo zany taloha, zay mahatonga an'i Jesosy miteny hoe rehefa vitanareo zavatra ataonareo a, dia ao koa fantatrao fa zay tokony ataonareo any no ataonareo izy. Andevo ny dimy tenenina. Raha misy olona hafa koa izy Paôly a, dia ho andevon'i Kristy. Andevo zany tsisy zo zany. Ao amin'i Jesosy tsika zay. Mety ho choqué amin'izany ianao fa zay ny andevo zay tiany tompony atao no atao. Fa tsy zay tiany ho atao tsony. Dia zay izy vao miteny hoe vao antso apôstôly. Zany hoe le titre ny farany fa ankehitriny tsika sy dokany apôstôly zao, apôstôly ary, apôstôly. Mahita zavatra be da be ny apôstôly atao amintsika amin'izao. Zany le mbola tena hoe Babilôna moderna daholo e. Dia raha mamaky indray tsika ny any amin'ny Korinthiana dia mitovy foana e. Paôly tsy mba miteny resaka hoe za apôstôly zao, apôstôly zao. Paôly, Korinthiana voalohany, vao antso apôstôlin'i Jesosy Kristy. Raha vakinareo ka hatramin'ny farany dia zay Paôly. Zay vao apôstôly. Fa ny antsika zao apôstôly. Dia any andafy any misy an'ilay méga-church ataon'le Ricoarena zay le teneniko hoe le apparence le mijoalajoala be le trano. Centre commercial ahitanao am-piangonana any amin'izareo. Antanina mihitsy ny olona inona ny tianareo. Zay mihitsy izy mihitsy mitantarana zany dia hoe ny tianay hozy izy dia zao hoe tsara raha mba asiana salle de sport. Toerana ngeza be io, misy village mihitsy, dia nasiana salle de sport, dia nasiana centre commercial, dia nasiana fianarana mozika. Mivoana filazantsara, mivoana ankehitriny. Dia ohatr'izay koa ny tadiavintsika atao eto amintsika eto. Mahita modely avy any amin'ny Amerika any a, dia lasintsika zay le Babilôna zany tsy mihetsika. Ao ianao no mivavaka ao Babilôna, ao amin'ny toerana iray. Ao ihany ianao no mividy sakafo amin'ny toerana iray. Ao ihany ianao no miasa amin'ny toerana iray. Ao ihany ianao no manao gym amin'ny toerana iray. Dia izay ny any andafy efa misy an'izany. Tanàna iray manontolo ohatrany hoe 67 hectares teo daholo fa an'le hoe Ricoarena zay faux prophète, faux pasteur. Dia matetika koa le maka sary miaraka amin'ny vatany. Be da be ireny modely avy any andafy daholo no sotominy eto amintsika eto. Le misy olona mpanompon'Andriamanitra dia misy. Zay le apparence, zay le satana teneniko teo e. Io ka hatrany mpitendry mpihira io ka hatramin'ny mpitondra fivavahana io. Misy afisy dia eo izy mivady. Avy tany andafy ihany io no entsika avy eto. Satria modelitsika dia tsy le naseho tany an-terim-bohitra ohatran'ny Mosesy fa modely avy any Amerika sy avy any Afrika, avy any Frantsa. Maka sary amin'ny vady dia maka sary amin'ny mpivady koa eto. Tsika tsy mahita mihitsy ato amin'ny hoe nandeha dia niaraka tamin'ny vady. Misy taona ny teny an'izay Paôly hoe moa tsy mahazo mitondra vady anisan'izay anisan'ny mpino va zay izy tahaka ny Petera, Kefasy sy ireo apôstôly hafa koa. Zany misy taona ireo mitondra ny vadiny ihany manao mission. Fa tsy hoe nahita ny vadiny siosio zany a, tsisy an'izany. Tsy mahita nanenara ny vadiny Petera sy anara tsy fantatsika. Fa ankehitriny sady fantatsika bisôpy dia fantatsika koa révérend ny anara, fantatsika daholo. Miverena amin'ny Baiboly tompoko, miverena amin'ny tenin'Andriamanitra, miverena. Le araka ny teneniko anareo teo a, tena efa lasa any amin'ny farany mihitsy zany tsika amin'izao amin'ny resaka fandrosoana. Zay le tenen'i Paôly any aparany any izy a, dia hemotra amin'ny finoana ny sasany manaiky fanahy mamitaka amin'ny fihetseham-pilaza tsy mpilaza lainga. Maro ny mihemotra, maro ny mivoana dia ny teneniko anareo misy zao ny mpihira misy fan club. Misy fan club a. Vakiko kely ty le tamin'ny 2013 ty hoe misy mpanakanto izy dia zao voalaza hoe mpanakanto miangaly ny hira evangelika anisan'ny manana ny maha-izy azy tokoa na mbola vao taona 2 aza norotsahany tamin'ny t-shirt ty mpanakanto eto amintsika eto io vehivavy malaza. Manamarina izany izy ny fisihan'ireo mpakafy azy dia entre parenthèse fan club izay efa mihoatra ny 2,250 sahady
anatanteraka fihaonana lehibe faharoa izy ireo amin'ny alady 17 martsa zao. Hainareo aiza tsy haiko fan club zany tamin'ny taloha nanana an'izany fan club zany na anisan'ny fan club ny tsy haiko daholo ireo mpanakanto reny. De ankehitriny koa zany kristiana misy fan club zay le teniko hoe misy copie-collena mpira filazantsara koa am'izao. De mila mitandrina zany tsika raha ohatra ka anatin'ny fitoriana tratran'izany fa ny modelitsika de Jesosy Kristy tompo irery ihany. Zany hoe tsika ao makataka am'izao koa efa misy koa le hira le hoe ty zao misy événement zay niseho teto amintsika hoe match basketball hozy izy Etsika hozy izy ara-panatanjahantena hozy izy manome voninahitra an'Andriamanitra. Etsika ara-panatanjahantena fa manome voninahitra an'Andriamanitra. Tsy mahita an'izany eo amin'ny Baiboly hoe nanao fanatanjahantena. Nahita an'i Jesosy nanao basket ve tsika na nahita an'i Jesosy nanao foot? Fa zao namorona ny antsoina hoe jeu kilalao de ny romanina. Ny romanina ten'Andriamanitra ny teny aza manaraka ny fanao zao tontolo zao. Ny romanina zao ny toe-tsain'ny romanina raha te hilama izy ny firenena, raha te hilama mampitondra ny fanjakana de omeo sakafo ny olona de omeo kilalao. Meo kilalao. De asaina amin'ny lalao eo ny olona de zay na nisindreny gladiateur ny voalohany. Eo ny olona zany mijery lalao de variana eo. De tsika am'izao be da be ny kilalao. Gladiateur mety tsy izy tsony fa ny foot zao efa misy, basket efa misy, ny volley efa misy, afaka manao sport zany. Io ne tsy manina raha ohatra ianao manao sport. Tenin'ny Paul miteny am'izao mihitsy mahasoa ihany izy ny fampiasana ny tena fa ny fampiasana ny fanahy mahasoa amin'ny zavatra rehetra. Zany hoe ianao mety misy fotoana ianao mety mba hikotrana kely satria reraka ohatrany tsy hoe hanao bokona be koa hitan'ny olona hoe bokona be fa tsy haiko hoe mba fameno le mba hanetsiketsika vatana. Fa tsy dikan'izay hoe avy eo anao de indray no entinao hitory filazantsara. Fa ny fitoriana filazantsara de ten'Andriamanitra sy ny fanahy masina miasa zay ihany. Amin'ny fanahiko izy Jehovah. Tsy amin'ny ampinga, tsy amin'ny lefina, tsy amin'ny soavaly, tsy amin'ny kalesa, tsy amin'ny sport, tsy amin'ny kilalao, tsy amin'ny dia, tsy amin'ny hira koa fa amin'ny fanahiko. Hira misy fanahy aman'Andriamanitra oui. Hira tokoronao. De io de zao de match basketball. Romanina zany tsy miaraka mihitsy zany hoe hitory filazantsara de hanao sport, tsisy misy aza miampita amin'izany miala tsiny milazanao an'izany. Aza tsatsotsika ny tenin'Andriamanitra. De misy hip hop fiderana io le teny io zany ataontsika partie manaraka eto hoe inona antsoina hoe hip hop fiderana araka ny sitrapon'Andriamanitra ve satria miconcerner anazy satria za koa nanao an'izay taloha de hitoriko anao. Flash mob zany zao tsy haiko hoe inona zany fa sura fa tany amin'ny resaka zao tontolo zao koa nahitantsika an'izany. Break dance sady ao anatina kolotsaina hip hop mandihy. Tsisy mesazy miampita amin'ny fandihizany zany. Zany koa mantsy zavatra ataontsika am'izao hoe misy fotoana nisy nijery le fampisehoana reny taloha tamin'ny fiainana taloha kristiana de hitory filazantsara de mandihy fa tsisy teny mivoaka eo na ny ray fa mandihy fotsiny. Inona ny fiantsoana izy teo tsy tadidiko hoe sketch sa ohatran'izany. De tsamy manao interprétation à l'aveugle any fotsiny zany manao interprétation sourd fotsiny eo zany ny olona rehetrarehetra mi-interpréter inona ny tian'le fihetsiky ny tanana atongavana, inona ny tian'le fihetsiky ny tongotra atongavana. Filazantsara ve zany? Averiko indray hoe filazantsara de teny n'Andriamanitra sy fanahy masina miasa. Fa samy hafa zao raha ohatra hoe misy olona mandihindihy eo misy faona mozika tsy miteny izy. Mety hafa ny eritreritro, mety hafa ny eritreritro ny eo an'ilao. Zany hoe samy manana fomba fijeriny zay. Fa raha miteny mitovy ny zavatra re. Lasa novaintsika le tenin'Andriamanitra. De am'izao koa misy an'le antsoina hoe tiako zay tsika ao makataka ito zao misy an'le hoe undergod, vision undergod. Reo mpanakanto am'izao mitory tsy haiko manao hip hop sady mitory an'i Jesosy. Undergod zany zao dikan'izany avy amin'ny teny hoe underground. Amin'ny kolotsaina hip hop underground zany ambany tany amin'ny teny gasy. Raha mamaky tsika ny antsoina hoe enfer misy ny devoly de ambany tany. Be da be ny ten'Andriamanitra milaza an'izany. Ataony any ambany tany any farany maizina indrindra izy any ambany tany ka zay tenka hoe kolotsaina hip hop io rehefa dinihana. Hiditra amin'izay moa tsika raha tahin'ny tompo hoe toy ny fampianarana hijerentsika ka hatrany fotony mihitsy ny poiran'ny hip hop. Fa lazaiko anareo fa ny kolotsaina hip hop
maloto, nipoirany maloto. Mety ianao mety hiteny laingy zany tenin'Andriamanitra ny amarinako azy miaraka amin'ny pirofo. Fa aza manaiky fitany Satana tsika. Fa jereo fotsiny vo. Jereo ny clip hip-hop. Jereo ny clip en culture rap. Fa resaka vola, orgueil, resaka sexe. Avy amin'ny culture ny hip-hop mipoitra le hoe grand. Taiky nafantarao izy zany grand. Avy amin'ny culture hip-hop le tsony hoe maître. Satria ny culture hip-hop dia fanambony tena. Manaraka moa dia ny antsika foana akina amin'ny tompo fa tapitra aloha ny androany. Dia fanampy ny farany misy koa amin'izao concours-na hira. Zany hoe renao zany namoaka hira, nianalaza be ny hira, fatana fetsy, nianalaza be ny hiranao. Dia atao lista indray hoe iza nahazo ny révélation 2017, iza nahazo ny révélation évangélique 2017. Zany hoe ianao zany mila miavaka. Zay ilay teneniko foana hoe mila ho hita. Dia manao concours ny kristiana dia tsy mba misy tonga saina hoe tsy nisy mihitsy any Paul, i Petera, i John nanao concours, naiky nanao concours zareo. Ny fotoana tonga ny reniny Jacob sy John hoe mangataka aminao, inona ny angatanao izy Jesosy? Raha vehivavy inona no angatanao? Tiako izy raha mba hita atao eo amin'ny ankavananao dia tiako izy raha mba hita atao amin'ny ankavianao. Toy Jesosy tsy fantatrareo izay angatanareo. Zay ilay concours zay. Tsisy concours zany eo amin'ny Jesosy. Ianao ny voalohany tamin'ny hira évangélika tamin'ity taona ity. Fa dia manaiky an'izany ianao satria tsisy vision. Faly ary ianao mandray an'ilay loka, mandray an'ilay trophée, nahazo trophée. Araka ny tenin'ny Paul hoe sary-boninahitra mety loha. Tsika kosa dia mitady an'izay tsy mety loha, izay anin-danitra. Fa ianao iny mety loha, faly ary ianao satria voalohany. Tsisy an'izany eo amin'ny izay voalohany aminareo gaoka izy ho farany. Tsy misy an'izany voalohany hoe lasa ataontsika kilalao ilay izy. Amin'izao koa misy henoko indray hoe za moa tsy nahita fa misy namana ny teny hoe manao concours n'izay mahay mitory filazantsara. Lasa ataontsika kilalao ilay izy. Tena lasa vadika antsika kilalao ny filazantsara. Mila kristianina mijoro Jesosy, mila kristianina mafana Jesosy, mila kristianina mirehatra Jesosy. Aiza ny afinao ry tanora, aiza ny afinao ry olona. Jery amin'ny Babilôna andeha hanafika ny Jerosalema. Jery amin'ny Babilôna efa manao fahirano ny Jerosalema. Efa manao fahirano zany fomba fiasan'ny Babilôna rehefa andeha hanafika ny Jerosalema. Didininy manodidina 3 taona dia vita fahirano. Fahirano zany voadidina, makavia anao Babilôna, makavanana anao Babilôna, miaina atsimo anao Babilôna, miaina avaratra anao Babilôna. Dia tsika efa ao anatin'izany zao efa ho potika amin'ny Babilôna Jerosalema, efa potika amin'ny Babilôna ny fiangonan'Andriamanitra. Matory ny kristianina tsy mifo. Aiza Jeremia, aiza Isaia, aiza Ezekela, aiza ny mpaminan'Andriamanitra. Mila mifo. Mipetraha eo mibanga hoy izy ny tenin'Andriamanitra. Mila mipetraka mibanga, miantso anao hanampy amin'ny fitoriana, miantso anao hanampy amin'ny fitohanana ny asan'Andriamanitra, amin'ny tena famarinana, amin'ny fahamasinana, amin'ny fialana amin'ny fahotana. Miantso anao raha ohatra ianao ka atao anatin'ny tsy fahafantarana, mibeba. Raha ohatra ianao ka omen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana, mandrosoa, aza matahotra. Fa aza varintsika efa manafika Babilôna. Efa betsaka ny laniny, efa betsaka ny hoazony, efa betsaka ny laviny. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.